Tombolasy tombovavy faly miaraka amintsika indray amin'izao andro vaovao izao. Alatsinainy 8 novambra 2024 herinandro vaovao, andro vaovao indray no nomen'Lainary antsika menakavy amin'izao hoe fanarahana ny miara-manonja MBS Radio Mada izao. Noho izany dia rariny sitsiny tokoa raha isaorantsika ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka iserasera eto tsika amin'ny alalan'izany fandarana miara-manonja MBS Radio Mada izany. Akoatran'ny izay dia atao arahaba vaobe, tsy misy anavahany io na ny eto an-toerana na ny any ivelany fa dia ataontsika arahaba manjaka miadana samy mahazo ny lafalo mipaka hatrany andafin'ny rika. Ho an'ireo teknisiana marobe dia tsy adinoana izy ireo miparitaka manerana ny no zany amin'ny faritra maromaro satria izy ireo zany no mahandro an'ity raha ity amin'ny lafin'ny teknika ka fa atsika miresaka ao anatin'izay fandarana izay tsara ihany zany no mampatsialo fa ny fahafahanao manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada dia eo ny Radio Mada, eo ny MBS Radio, ny fahitalavitra MBS, ny Facebook ary ihany koa ny YouTube. Any amin'ny lafin'ny teknika any indraindray misy ny somary tsakoana, misy kofokofona kely tapaka mihitsy indraindray sy ny sisa fomban-javatra zany fa dia manao ny ezaka be dia be tokoa ny teknisiana. Tamin'ny maraina teo zao nisy ohatrany sasasasa zany fotsiny ny radio, teo ihany koa ny fahitalavitra dia manao ny fandaminana maro samihafa ny teknisiana mba ahafahantsika manaraka ny fandarana sy izay rehetra atolotra sy masaka eto amin'ny onjam-peo zany na ny radio na ny televiziona. Eo ihany koa ny any amin'ny connexion any indray ohatrany kofokofona miramram sy ny sisa dia reny moa zany mandalo ihany fa dia ao anatin'ny ezaka izay atao hatrany ny teknisiana amin'ny famahana ny olana. Rehefa misy ny olana dia tsy maintsy jerena ny vahaolana izany. Raha ny fandeha ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity tony mazatra tsy dia misy hoe fiovana be akory fa eo ny fandiniana loha hevitra, eo ny famakafakana, eo ihany koa ny firesahana ny zavatra mety tsy ho fantatsika kanefa dia tsara ho fantatra amin'ny zany rehetra any, na ny eto an-toerana na ny zavatra miseho any andafy ihany zany. Raha hoe ny zavatra nitranga tao anatin'ny faran'ny herinandro teo misy ihany mondial moa izany efa iarahantsika rehetra iny fa dia manaraka an'iny ny akamaroan'ny olona. Akoatran'ny izay ihany koa ny FFKM izay ray aman-dreny be eto amin'ny tanàna dia manaraka akaiky ihany koa ny fiainam-pirenena. Efa nisan'ny fanambarana izay nataony izany FFKM izany ary raha ohatra ara ka tsy hoe amin'ny alalan'ny hoe fitenenana isaky mihetsika dia ny ao anatin'ny FFKM dia miteny ohatra ny fivondronam-ben'ny eveka eo anivon'ny fiangonana katolika. Manan'ny ambarany ary vao tao anatin'ny fotoana fo zay vao 770 ora teo zay tamin'ny faran'ny herinandro teo manisaka amin'ity herinandro vaovao ity no miteny ny fivondronam-ben'ny eveka momba n'izany resaka hoe raharaham-pirenena izany. Efa imbetsaka ihany zay ray aman-dreny ny teny zay fa asa moa zany hoe midona aiza makaiza ny feoan'ny ray aman-dreny toy ny mpitondra fiangonana. Manahoana ny fiantraikany? Misy miainy ve? Manahoana ny akony eo anivon'ny fiarahamonina, ny akony indrindra eo anivon'ny mpitondra fanjakana, ny akony aty amin'ny mpanohatra, manahoana zany ny akony any amin'ny société civile, ny akony ireny fanambarana ataon'ny ray aman-dreny mpitondra fivavahany reny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Iza mandray, iza tsy mandray, iza mba mamakafaka an'ireny afatra ireny. Fanontaniana be dia be zany ary izy ity tsy hoe mandeha gona fotsiny amin'izao fa rehefa misy zavatra mitranga dia jerena zany hoe manahoana ny fiantraikany. Ka vao hainga kely zany ny fivondronam-ben'ny eveka no nanao fanambarana izay atao hoe teny ray aman-dreny. Teny ray aman-dreny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena, manoloana ny fahasaranana sy ny fijalian'ny vahoaka malagasy zany. Zay dia eo ihany koa ny resaka tsy fandriampahalemana any amin'iny faritry Morondava iny zay nahatonga député anankiray ny teny
député moa izy sady artiste tsy liva ny teny izy ny amin'ny hoe tena mila jerena akaiky manao antso avy fa mirongatra ny tsy fandriam-palema jerentsika eo daholo zany rehetrarehetra zany a rehefa avy eo fa mbola manao ny taridresaka fotsiny aloha zany de iny ny sationany iny efa nalefa namana teknisiana fa mbola ho fakafakaitsika eo ihany zany ny momban'izay fa mialohan'ny zavadrehetra aloha na inona zany fasairanana eto amin'ny firenena dia misy a ny miezaka tena hoe manandratra ny firenena malagasy eo amin'ny sehatra raisam-pirenena raha eo amin'ny baolina zao de samy manao ny ainy tsy ho zavatra ireo ekipa mandray anjara amin'ny mondial any Qatar mba hoe songadina ny voninahim-pireneny ka de miady mafy mihitsy eny ambony kianja miady mafy mba hoe isongadina n'ilay firenen'ireo mpanao baolina zany ny antsika eto Madagasikara de mba misy ihany koa ny manasongadina ny firenena malagasy na eo aza ny fahatrana izany dia eo amin'ny resaka hoe fifaninana-kira Tom Star Academy zay karakarain'ny TF1 chaîne télévision numéro 1 any France fifaninana ngezabe zany efatra any amin'ny taona 2000 tany no efa nisiny zany hoe Star Academy zany tany amin'ny 2004 nalaza zany ry Grégory Le Marchal zany nalaza be zany tsy malagasy zany fa aty amin'ny taona 2020 lasa malagasy ny fandresena tamina fifaninanana goavambe any France any ivelany dia napiaiky volana ny mpanaraka an'izany faninana-kira zany ny talentan'ny malagasy ny vazaha ny olona ny ivelany no mahatsapa ny talentan'ny tanora malagasy ny any ivelany no mikarakara na eo azany hoe fasairanana maro isan-karazany de lasa ny anisa zany ilay Star Academy 2020 zay fifaninanana nampanaoviny teo anivon'ny télévision frantsay TF1 télévision larina voalohany numéro zay ma TF1 azy dia tena hoe songadina ny hoe mahamalagasy azy zany ary dia nireharehany mihitsy izany hoe nazahoany fandresena nandrombaka ny amboarany Star Academy izany ny vahiny no mahatsapa ny fahaizan'ny malagasy ny vahiny no mahatsapa ny talentan'ny malagasy ny tanora malagasy ary tena hoe niezaka niainga avy any amin'ny anisany eo ezaka io de tsy menatra ve isika raha mitena hoe isika de ny tena ihany koa ao anatiny tsy menatra ve isika amin'ny mba fikarakarana ny tanora malagasy eto an-toerana ary io tsy ny tanora ihany fa zay mahamalagasy itsika mba voakarakara ve fa ny any ivelany no mahita hoe aive ny malagasy manana amin'ny maizy azy amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa de itony zany zao ary anisa nandrombaka ny Star Academy izany zay tovovavy malagasy vo 20 taona ary teo amin'ny 750 isanjato ny salanisa izay azony nanoloana ny Enola zay no fampitana taminy ambony zany zany 750 isanjato zany tsy misy alabato zany tompoko fa ny téléspectateur no mitsara tsy misy doublon zany fa mazava tsara ny fitsarana dia aloha io sary io ihany namana faly sy zay sary momba ny anisa avoakatsika eo satria rehareha amin'ny malagasy zany zany toe-javatra izany zao no nambaran'ny TF1 manoloana an'izany hoe fandresen'ny anisa izany mba tsara ho fatatsika ataotsika amin'ny fomba filazandrareo azy mihitsy anisa 22 ans izy a remporté samedi soir la finale de la Star Academy face à Enola avec 57% de suffrage des téléspectateurs. Une victoire que la jeune femme originaire de Madagascar a forgée en surmontant ses doutes et ses blessures liées à l'enfance. Zay le izy na inona zavatra nitranga zany na fasairana na zavatra tsy maintsy nysedraina hatrany amin'ny hoe atao hoe fahazazana dia tojo any amin'ny fandresena faratapiny ilay tovavy malagasy vo 20 taona antsoina hoe TF1 de nisy ny famitinana kely nataony ny teo anivon'ny TF1 zany momba ny izay momba ny anisa izay nanahoana ny zavatra nysedrainy satria zao betsaka ny zavatra nysedrainy anisa fa nateo azy zany rehetrarehetra zany dia
ny oarany sahy manao dingana lehibe io président Marc Ravalomanana de ohatr'izany mihitsy no nataony Yanissa niainga avy any anaty mihitsy aloha io ninninona satskatsakana tety ivelany tety de izao ny fomba filazany reo namana mpanao gazety sy ny tompona ndraikitra amin'ny TF1 zany am'izay hoe ezaka nataony Yanissa zay mba tsara ho fatatsika ihany satria ray raha amitsika malagasy anie izany Yanissa zany zao zany nambaran'ny TF1 elle n'a pas beaucoup dormi 4 ou 5 heures de son propre aveu. Au lendemain de sa victoire face à Enola en finale de la Star Academy 2022, Yanissa nous a confié par téléphone son émotion. Née à Madagascar, où elle a connu une enfance difficile, en France depuis quelques années pour faire ses études, la candidate d'origine malgache, 22 ans, a vaincu sa timidité pour participer au programme de TF1. Dès le premier prime où elle avait bouleversé les téléspectateurs en reprenant Je suis malade de Serge Lama, elle était devenue l'une des favorites de la promo, même si son parcours n'a pas toujours été simple au château. Zay le filazan'ny TF1 zany tamin'ny atao hoe zavatra lalovany Yanissa mandrapatonga teo amin'io fandresena angezabe io. Inona no dikan'izany? Na ny resaka henatra, na ny resaka hoe mangatsiatsika tamin'ny voalohany io tamin'ny voalohany dia ny oaran'ny Yanissa zany rehetrarehetra zany. Efa nisy ny olana zay sedrainy fony izy tatia Madagasikara. Tia Madagasikara moa zany de ahitana olana foana lasy ny olona mandeha. Inona no atao eto? Raha ohatra ianao ka manana ny tokony hoe ampivoarina le eto nefa ny sehatra iainanao eto Madagasikara tsy hita zay anaovana azy. Eto ianao de tokony hivoatra ary zay ny tena mampalahelo ny tanora malagasy, ny zaza malagasy, ny manam-pahaizana malagasy tokony hivoatra raha eto amin'ny firenena eto Madagasikara tsy afaka manao ininina izy satria maninona kolikoly fampitehana zany no iainana eto. Lasa ny olonako inona no ataony eto? Ny vazaha tonga eto ara lasa ihany koa tsy tamana noho ny zavatra izay misy dia io lay anambara teo zany io nalefan'ny faly eo amin'ny écran mba jerevantsika. TF1 no miteny an'io de tao lay fasairanana, tao ilay atsotsika hoe tena hoe zavatra tsy maintsy no sedraina amin'ny maha-olombelona fa rehefa tonga tany Frantsa zany Yanissa dia mianatra izy dia tena hoe niezaka ary ity no mety tsy fatatsika. Yanissa ane vao teo amin'ny 9-12 taonany de afaka baky. Kely mahay vao teo amin'ny 9-12 taonany izy de afaka baka. De misy miteny ndray hoe inona moa no tenenana an'izany to tenenareo amin'ny Tsipriany. Ny olona kalazaina ko ny an'ny tena ny tsoa kalazaina. Ny olona kalazaina entina aty mitokana kianja Bariary Samuel Eto'o no akalazaina eto. Ko nahoana moa no tovavy malagasy no tsy akalazaina ray raha amin'ny tena tsy maintsy akalazaina. Ary tena hoe ny any ivelany ara manindraindra ny malagasy fa ny eto amintsika no tsy mahatsapa loatra an'izany rehetrarehetra any. Mirarakopana amin'izao fotoana izao ny resaka momba ny Yanissa any Frantsa any. Ary tsy ny ao Frantsa ihany no manaraka an'io. Tsy ny ao Frantsa ihany no manaraka an'io Star Academy io fa maneran-tany isika maty Madagasikara anisany. Takininona sy takininona ery ny fitsamboamboatra antsika nanaraka an'io. Nateo raha baolina tany Qatar tamin'ny sabotsy alina. Nanahoana fitsamboamboatra antsika ny fitaintainany satria ray raha amintsika izareto hoe tovavy Yanissa zany nandrombaka ny fandresena. Tamin'ny dingana fifananana nataony satria mbola misy ny alohan'ny finale zany nampitoman'izy ny Yanissa hatramin'ny mpitsara tamin'le hira hoe Je suis malade zay sanganasany Serge Lama. Serge Lama raha tonga saina tany amin'izy azy tany ohatray ahoana zany nangoritsina mihitsy ny vazaha. Nangoritsina ny vazaha tamin'ny fahaizany Yanissa mampita izay atao hoe sentiment
ny talenta, ny aingam-panahy ao anatiny ary hainy tsara ny mameno ny rehetra, na ny fifezana ny tononkira, na ny fanarahana ny instrumental, na ny mozika, na ny orkestra zay manaraka azy eo ary ny fandonana ihany koa ny aim-panahy ny aty amin'ny mpijery. Telespectateur anie no mitsara, mpijery no mitsara amin'ny alalan'ny fandefasana ny zay fitsarana ataony eo zany de 7,500 ny resy lahatra ary ny akamaroan'ireo vazaha frantsay. Aizaritsika am'zany, tovavy ohatran'izany mavita manandratra amin'ny maizy azy ny firenena ary tena hoe miaiky volana ny anivelany any. Zany no tsara atao hoe raisina amin'ny toejavatra tahaka antony. Ay ve na eo aza ny fijaliana, na eo aza ny fampijaliana atao amin'ny malagasy dia misy ny teratany malagasy tahaka Andrianisa izay miezaka manandratra ny malagasy azy any amin'ireny fifaninanana avoleta ireny. De avy daholo indray zao ty hijapy rehetrarehetra ty, japina raha vao misy zavatra anina kely de japina, nefa ianao tsy mikarakara mpiray tanindrazana aminao. Ahoana ny fahantrana be eto amin'ny firenena ity, ny zordira tsirofinao, soa ihany fa misy any Anisa mba manakotakona an'ireny. Soa ihany fa misy any Anisa mba manakona an'ireny lay tena hoe fahafahambaraka ny firenena malagasy. Fa itony zany zao de ny zavatra tsara amin'ny malagasy no hitan'ny izao tontolo izao. De zay zany eto miaraba any Anisa, ny ekipa miara-manonja, ny ekipa ny MBS rehetrarehetra, ny ekipa ny radio Mada rehetrarehetra, isika malagasy ray manontolo de miaraba azy satria na teo aza ny olana izay efa hoe no sedrainy antraty tanindrazana dia vitany no nanao dingana lehibe araka ny tenin'ny président Marc Ravalomanana ka tonga hatrany amin'ny tanjona izay efa noeritreretiny hatramin'izay. Okaloha azava, tsy mora ny tonga any amin'ny famaranana sy mandeha amin'ireo zavatra tsy maintsy hoarana amin'ny fifaninanana tahaka antony izany. De ankoatr'izay ihany koa 19 taona Anisa de efa nahazo baka, kely mahay zany ary ankoatr'izay de nianatra mozika izy, nianatra ny hira izy, nampianarin'ny Adeline Toniouti. Zany Adeline Toniouti zany manam-pahaizana zany amin'ny resaka hira, resaka hoe mihira. Tsy mitovy ny atao hoe tsara feo sy ny hoe mahay mihira, tsy mitovy zany. Misy ratsy feo fa mahay mihira izy, hainy daholo ny teknika sy ny anio. Fa eo koa ny hoe sady tsara feo le olona no mahay mihira. Vitsy zany dia raha Anisa zany dia fenony daholo zay rehetrarehetra sady mahay mihira izy no tsara feo. Fa le talenta ao amin'le olona raha tsy misy ny sehatra fa hany mamoaka azy de tsisy dikany. Raha ohatra zany Anisa ka nijanona teto Madagasikara, tsito zany, tsisy nahita izy, tsisy nahafantatra lay talenta nomen'Andriamanitra azy, fa Andriamanitra no nanome hoe ity ny talentanao. Fa anjaran'ny fiarahamonina izay misy ianao no manosika ao anatin'izay. Fa raha teto Madagasikara izy inona no ataony eo? Fa noho ny antony maro samihafa de tsy maintsy nakany France izy, nanohy fianarana aloha voalohany indrindra, fianarana aloha tsy azo atao ambany zavatra, de manaraka ny zavatra rehetra, gaga amin'ny vazaha. Hay ve misy ohatran'izany? Fa maninona no teratany malagasy no nahazo an'ilay Star Academy? Io zany tsy midika mihitsy hoe rehefa hoe manam-bola ianao, rehefa hoe manana neti-manana rehetrarehetra ianao de hoe ho tafavoaka amin'ny fiainana, diso be zany. Fa eo ny vola, eo ny fananana sy ny sisa fa rehefa eo ihany koa zany ilay hoe finiavana miainga avy ao anaty aloha de tsy maintsy tafavoaka ianao. Io tsy amin'ny resaka hira ihany anie fa amin'ny resaka zavatra hafa de misongadina ny malagasy. Efa nytenentsika teto asa tamin'ny 2020 ary izy fanananao Frantsa ao ihany dia Vevosy. Iza zao io? Zany Marge zany. Nataony Marge nalala ny anarany ihany koa zany fifaninanana tao Frantsa zany ihany koa.
tamin'ny vovosy zay nandrombahany ny fandresena ihany ko ireo mpanataleta frantsay eo amin'ny resaka hira ny aiky volana daholy ny aiky daholy ny ary tena neny marge moa zany de tena victoire écrasante mihitsy ny salanisa izay azo ny nanoloana ny mpifanandrana tam'ireny fa teratany malagasy koa za marge zany tadiditsika tsara teratany malagasy na mpiakatra ny voninahitry Madagasikara marge ary nandiza mihitsy tao amin'ny fifaninanana tao amin'ny vevosy tao tamin'iny ary vao nandeha le izy de fa hita hoe tsy isy avo azy mihitsy ireo mpifaninana taminy niezaka ihany ka niezaka fa natao marge nahita mihitsy ary zany malagasy zany dia hitatsika am'zany hoe ahoana raha ny tena hoe ampiroboroboana ny tanora fa tsy hoe ampiasainao ny tanora andoro-trano ery tsy hoe ampiasainao ny tanora ampanaovana an'izao zavatra tsy mety rehetrarehetra zao mifokarongony sy ny sisa potika ny tanora malagasy fa soa ihany fa mbola misy ny malagasy zay tena hoe manao ny ainy tsy ho zavatra ao anatin'ny hoe fanandratana ny voninahim-pirenena iza moa tsy ny dehaka teto iza moa tsy ny rehare teto tamin'ny fandreseny marge tamin'ireny vevosy ireny samy rehare daholo mandeha daholo ty fiarabana rehetrarehetra ty fa inona no nataonao ndraso aloha fa marge ihany koa be de be ny zavatra ny sedrainy betrabe ny zavatra ny sedrainy tanora malagasy io fa sao de eritreretra sasany hoe mandeha ho azy fotsiny zao fonizy taty Madagasikara no ny antony maro samihafa ihany koa dia lasa niondrana nakany ivelany izy ary tany izy no nisongadina teto tsy tsapany teto izany na de mba hoe niseho ihany ary izy fa tany Frantsa izy napiaiky volana ny frantsay ko samy marge zany na Yanisa na marge ary vehivavy daholo izy de manandratra ny voninahim-pirenena ary fierté ho an'ny firenena ny tahaka an'izany dia todika tia Madagasikara mason'ny olona nanomboka tamin'ny sabotsy ny voan'ny fandresena lasa ny Yanisa tao amin'ny Star Academy ary nanomboka tamin'ny 2020 ny voan'ny fandresena tamin'ny vevosy tamin'ny nandreseny marge an'izany fifaninanana goavana be zany ny fomba fandraisana ny tony raha to fa de hoe nareso ny marge nareso ny Yanisa de zay tsia misy lesona ngezabe zany misy afatra ngezabe zany Yanisa sy marge tsy miteny vantany fa raha mba mieritreritra zany ny zay tompona andraikitra rehetrarehetra eto amin'ity fireneny ty raha mba mieritreritra de tokony mba hanaova fomba famindra amin'ny fikarakarana ny tanora eto Madagasikara fuite de cerveau be de be zany am'izao fotoan'izao manapaizana eto toerana lasa miondrana any ka inona ary no ataony eto amin'ity fireneny ity vita fianarana izy mameno armoara fotsiny ao akatso ao ny mémoire ataon'ny ankizy fa tsy hita zay atao nefa zany politika mpanjakany zany tsy afaka miala bala am'izany mihitsy ny fitondrana na inona satria ry zareo ny eo raha ohatra zany ka hoe mba tsy tianao zany ny hoe andanan'ny olony teratany malagasy makany ivelany ikarama nanao mpiasam-bazaha izy na anao inona izy tsy problème zany inona ary no ataony eto izy mba mikarama amin'ny euro tsy sifanomeza-tsiny mihitsy ka eto tsy voakarakaraka ny mpianatra sy karakana ny fidirany zaza ampianarana tsy hita zay fandehany ny sakafo tsy hita zay fandehany ny fandripahalemana tsy hita zay fandehany ny tontolo ny fambolena tsy hita zay fandehany ny any amin'ny miasa any amin'ny orinasa tsy hita zay eo ka raha me zao hoe sy ny sisa ny sarza mitomby any ny etra mitombo sy ny sisa minainaina le malagasy zany ny fiainana eto Madagasikara ka raha vao misy mahita irika lasa mivoaka de lasa izy io tsy isy fameza-tsiny mihitsy na inona ataony any na mpiasam-bazaha izy na inona na famy Desambre izy na inona tsy olana zany tsy olana mihitsy zany
ka io samy mitadika ahoana izy eto anefa misy matany kere ary le kere mihitatra manakaiky manakaiky ny tanàn-dehibe zany kere zany tsy hita zay atao zay aloha momba an'iny fa akoatr'izay fa miresaka hoe fanasongadinana ny hoe zany Madagasikara zany isika zay ataon'ny tanora noho ny herim-pony amin'ny fanatanjahantena ihany koa ane tsy lasa-danjanao izany marina fa eo ny baolina kitra zay arahan'ny be sy ny maro fa misy koa ny teratany malagasy izay manandratra avo ny voninahim-pirenena fa ohatra ny adinodinony sasany ohatra ny adinodinontsika fa nisy ane zany fifaninanana eran-tany zany tamin'ny tsipikanety be tira fifaninanana mitifitra zany ny fanevy zany sa izay eo amin'ny sary io champion du monde zany tovolahy zany tompon-daka eran-tany teo amin'ny fifaninanana izay nataony miaraka mitsikitsiky tsara mihitsy malagasy io malagasy zany tovolahy zany jereo tsara malagasy io manana ny talentany miezaka ny tanora tena atao hoe manao zay faraherin'ny mihitsy amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena napiaiky volana n'izao tontolo zao faizana zany tovolahy zany tamin'ny izay hoe fifaninanana izay nataony teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany hoe rehareha Madagasikara Madagasikara zay mihitsy no izy ary faliny amin'ny malagasy sotra ny faliny nandefa ny sariny ka io zany na eo amin'ny fanatanjahantena na eo amin'ny sehatra hafa eo amin'ny kolotsaina eo amin'ny hosodoko eo amin'ny resaka mahamalagasy ny malagasy dia iriariatsika ireny zavatra ireny fa misy fitaizana ao misy karakarana tsy maintsy miaraka aminy ao ny maizy atsika mila kolokoloana ny sasany any resaka kolizian'ny romano nataon'ny sasany eto iny dia averinay foana iny ny tena tsy karakaraina ny vazaha ndray no mahita hoe ay ve ny tanora malagasy tena manampina talenta ohatran'izany ay ve ny tanora malagasy tena manana ny maizy azy any ivelan'le malagasy no misongadina fa eto toerana izy miafiafy misitritsitrika eny menamenatra kely eny tsy mba afaka hoe miseho ny mahamalagasy atsika resaka hoe sotoavana resaka mampiavaka atsika amin'ny firenena ivelany ny resaka tontolo iainana ny resaka arena-kibon'ny tany ny resaka biby izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ny vahiny mahatsapa ny tena mahazava-dehibe an'ireny ny atsika gidro avy ve de tsy voakarakara fa matin'ny raboka raha tsy zany dorana any amin'ireny fandoroana rehetrarehetra eny zany ny zavatra misy eto ny resaka hoe fanabeazana tsy mandeha amin'ny loniny intsony ny resaka hoe maray aman-dreny ny ray aman-dreny ny zanaka mipetraka zanaka azy misy hoe fetra izay tsy tokony ioarana ny ray aman-dreny manana ny maizy azy tsy mipetraka ntsony zany zao efa nresahana tety any fandraisana n'izany hoe ray aman-dreny zany zay loloavina tapaloha sotoavina malagasy zany ny vazaha rehefa antitra ny ray aman-dreny de any amin'ny hospice ny toetsaina malagasy tsy ohatr'izany mihitsy fa miova le izy miova lasa mahazovana daholo ty zavatra tsy manjary rehetrarehetra ity noho ninona noho ny tsy fipetrahan'ny fanabeazana araka tokony izy politika mpanjakano zany matona sina ministera amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana le fampianarana mbola hoe eo ihany ny fampianarana fa le fanabeazana ny tena lehibe manahoana raha ny fanabeazana eto manahoana ara ny fandeha ny fanabeazana eto amintsika ary amin'izao fotoana zao ho antsika zay mijery taloha tany aloha tany zany hoe fandraisana ny ray aman-dreny zany na fiarabanana ninona manahoany dada manahoany neny raha somary atao vazaza kely manahoany papa manahoany mama zaoko masaka ve mivary rabovy zany ny zavatra herinao zany aiza zany rabainina
Zany no zavatra misy am'izao fiainan'izao misy an'izany a. Gaga daholo hoe inona ary zany. Ka azagaga tsika raha potika amin'ny firenena ankehitriny satria miainga amin'ny zavatra ohatran'izany no mitatra dia potika ny firenena. Tsy misy fanajana intsony. Rehefa amin'ireny lanonan'ireny izany président Marc Ravalomanana an'izany mila mipetraka amin'ny toerana sahazazy tsara mihitsy satria tondra ny firenena hateo aloha. Mandeha eny amin'ny fiarahamonina izy, mandeha eny amin'ny lalina, mila hajaina. Aiza zany fanajana président Marc Ravalomanana zany e? Vao mandeha kely tamin'ireny fotoana ireny de sakanana. Aiza ny papier, aiza n'izao. Tsy. Aiza ary tsika zany e? Aiza tsika zany? Vao hanina kely de sakanana. Andefasana an'izao. Nefa le olona ray aman-dreny ny firenena. Potika. Tsy otsony ny fanajana ny ray aman-dreny. Vao mandeha kely atsy de anaovana atso-tsay azao. De tsy menatra ve ao anatin'le izy. Ary io de mitatra. Satria hitan'le tanora zany. Hitan'le tanora ny fomba atao amin'ny filoha teo aloha. De iny koa izy mba manao koa ny misehatra zay misy azy any. De ataony miainga ao an-tokantranony io. Ray aman-dreny ao an-tokantrano tsy rarahiny. Sisy. Ka reto mampianatra an'izany koa. De mba ataony io. Tsisy an'izany zaza mahay miteny ratsy hatrany kibon-dreny zany. Tsisy an'izany. Fa zao zaza efa taona ho ah. Efa taona. Teny ratsy variraraka mivoaka amin'ny vavany. Zany ny fiarahamonina malagasy. Aiza le ministera amin'ny fanabeazana dia sy teny ray hoe nga zany hidira amin'ny fanjakana ahoana ny tsisy hidira. Volam-bahoaka ane no ampidonana an'ireo ministera rehetrarehetra fa inona le laninareo eny amin'ny lampantsimba zaza le voafarany teo. Tsy teti-bolam-panjakana fa atao inona le hoe volam-panjakana. Atao inona tsy hikarakarana amin'ny vahoaka. Ka raha hikarakarana amin'ny vahoaka maninona no zaza miteny ratsy no mivoaka ty. Naninona no harem-pirenena no lasary. Maninona ny lalana tsy vita. Io mbola resahana kely ihany koa io. Zavatra tsy arakaraky ny eritreretina daholo no mipotra. Nefa tsy hananinatsy a popoka ery hoe teti-bolam-panjakana zao akarina an'izao isan-jato momba an'izao hoe akarina an'izao. Fa rehefa mandeha le izy aiza akory. Ty zao tonga indray ny teti-bola vaovao zany. De io izy io. Fa le teo ahoana? Ahoana ny nandaniana an'le teo? Oviana no efa tapitra le izy. Mba misy tatitra ve momba an'ireny? Fa ty indray tonga indray ty. Mba fantatra ny vahoaka malagasy iray manontolo ve hoe oviana ny tapitra ny fampiasana an'le vola tamin'le teti-bola teo aloha. Le teti-bola teo aloha. Ahoana tsara momba an'iny? Ahoana reny navoakan'ny IGE reny hoe misy manodikodina ny ohatrinona moa izy iny 51 milliards d'ariary any miseham-panjakana isan-karazany voatonontonona na commune na ina ny IGE no teny an'izany a. De ahoana zao reny? Tao anatin'le exercice le teo aloha reny e. De tonga indray ty vaovao ty, ny ao tsy vita de tonga ty. De lanio. Ohatra ny lasa routine. Rehefa hoe tonga zany ny volana oktobra, novambra, fotoana fivoriany ny atemy mera-pirenena de ohatra ny lasa routine hoe zao tsy maintsy misy resaka teti-bolam-panjakana io hoe zao io hoe sy ny sisy io hoe de mandeha routine ohatran'izany fotsiny. Fa nanahoana ny vokatra le teo aloha raha tamin'ny fiainam-bahoaka. Zay ihany ny barometra manahoana ny fiainam-bahoaka. Ratsy ny fiainam-bahoaka. Ratsy ny fomba fitantanana. Ratsy ny fanaraha-maso. Système de contrôle le ouye sy ny sisy aiza. Zao fenoana caméra ny tanàna Antananarivo. Contrôle ny dikan'iny. Vahoaka n'Antananarivo sy ny fiarany mandehandeha eto Antananarivo zany atao contrôle amin'iny resaka caméra be dia be iny. Zay no fahitany ny be sy ny maro azy. De mba ataovy ohatr'izany koa fahaizana mikontrôle ny harem-pirenena miondrana any ivelany any. Mba ataovy ohatr'izany koa hainareo mampisy ny caméra eto sy ery hoe zany no fivoarana sy ny sisy. Eny e. Fivoarana zany. Fa mba aiza? Ay no atao hoe manara-maso an'izao rehetrarehetra zao eny amin'ny arabe sy ny sisy eny. Fa tsy hay ny miaro sy manara-maso alay harem-pirenena zay mivoaka tsokosoko aty sy ery.
ny vahiny no mahazovahana zany eny ela izy ny vahiny no mahazovahana ao anatin'izay le hoe fiainana isan'andro san'andro zay de mandeha antsika ahoana indray ty resaka hoe tsy fandripahalemana zay nyteneny ny député Tsiliva aloha sady hoe artiste izy zany no député de ina moa ny zavatra nyteneniny Tsiliva aloha alefatsika eto mihitsy ny soratra le izy zavatra nyteneny ny député Tsiliva zany momba ny hoe tsy fandripahalemana any Morondava any teny manokana le hoe Morondava hoe manjaka ny tsy fandripahalemana fa iza moa zany député Tsiliva zany député Tsiliva ane ka lany tamin'ny alalan'ny ekipan'ny au niveau fitondrana ka raha miteny zany ny député anankiray na roa na firy zay lany teo anivon'ny ekipan'ny fitondrana alefaso le izy namana teknisiana aiza le izy dia dikan'izany ilay fitondrana izay misy azy ihany no resahany ao anatin'le izy de aloha mihitsy vakiny zao le izy hoe insécurité ozy mila vonjy i Morondava i Tsiliva io miteny io Andriamatoa Filoha mampikaikaiky amin'ny vahoaka ato amin'ny distrika Morondava ny tsy fandripahalemana ankehitriny hoy ny député Tsiliva izay voafidy tany an-toerana isan'andro de misy fanafihan-jiolahy foana ka mandry tsy lavoloha ny vahoaka rehefa atsony ireo tompon'andraikitra amin'ny fandripahalemana aty aminay dia na misone libre na milaza fa tsy misy solika ka tsy afaka manao ny asany eo ihany koa no hoe mbola miandry décision avy any amin'ny lehibe any ambony amin'ny resaka fampiasana basy hoy ny fanambarana nataony androany miaraka tamin'ireo olom-boafidy tany an-toerana ireo olom-boafidy tany Morondava zany zay le izy aloha io mba hijanjanona kely eo ny namana faly namana teknisiana vakin'ny olona zany manao antsoavo mila vonjy mihitsy i Morondava amin'izay hoe tsy fandripahalemana zay voaingana nisy namana tonga teto amin'ny miara-manonja teto amin'ny MBS radio Mata pe olona mipetraka any misy tapadoe misy fanafiany misy an'izao zavatra tsy manjary mampahory vahoaka zao tena hoe mampahory ny vahoaka ny Morondava efa BDP no zavatra nitranga tany akoatran'izany lay zazalahy kely zay na olana Espagnol zavatra tany Morondava daholo zany no nitranga de mila vonjy ny député ao anatin'ny fitondrana no miteny amin'ny mpitondra manamarina zany mampibaribary zany fa tsy manao ny asany zay tompon'andraikitra eo tsy manao ny asany ary zay ny asan'ny solombavam-bahoaka ny asan'ny solombavam-bahoaka de miteny manara-maso ny asan'ny gouvernemanta dikan'izany zany ny ao anaty fitondrana ihany no mitsikera ny fitondrana tsy hoe mpanohatra ty ivelany fa ny ao anaty fitondrana ihany no mitsikera ny fomba fiasan'ny fitondrana fangatsiliva RMDM fangatsiliva TIM fangatsiliva groupe Panorama fangatsiliva MTS ny Roland Ratsiraka fangatsiliva MMM ny Azo Andrenana Arvelo fangatsiliva inona ao anatin'ny kitapobean'ny fitondrana izany Tsiliva zany satria zay no nalany azy de efa tsy zaka antsony le izy raha teo artista tsy zaka antsony ny zavatra miseho amin'ilay fijaliana noho ny tsy fandripahalemana ao Morondava de ny teny izy mazava be zany mazava be zany fa tsy mitombona ntsony zany le fitenenan'ny mpanohana amin'ny fitondranan'ny akamarony reo mpanohatra zao no miteniteny foana mitsikera lava imbécile sy ny sisa zao fanambaniana rehetrarehetra zao mahazo amin'ny mpanohatra fa mitombona zany ny tenin'ny mpanohatra amafisin'ny olom-boafidy lany tamin'ny alalan'ny
mpanoana ny fitondrana no naalany an'la député de izy no miteny hoe vonjeo zay. Zao nefa ny tena zavatra hita tamin'ity resaka morondava ity. Manjaka zany ny tsy fandripahalemana. Manjaka ny tsy fandripahalemana ary tsy fandripahalemana tena hoe mampitolagaga, tsy mbola fahita eto ambonin'ny tany, tsy mbola fahita tao anatin'ny 80 taona zany hoe olona tapahan-doha zany. Zazalahy kely aolana vazaha. Resaka pédophilie. Zany no mitranga tao Morondava. Fa zao no tena mahazendana sy tena hoe nampitolagaga ny malagasy. Nandeha reny fifananana copie-collé reny. Copie-collé Ihany Rajoelina. Morondava io resaka io. Ny olona tsy tapadoha. Ny olona tsy anjakan'ny tsy fandripahalemana. Fa resaka copie-collé zany. Tsy hoe copie-collé ny inona, tsy de resaka any fa le hetsika natao tao zany nentina tany daholo ty rezimanta ny fitondrany ty. Filoham-pirenena tany, nisy minisitra tany. Na hetsika daholo ty mpitandro filaminana rehetrarehetra anao service d'ordre, anao zao fiembenana isan-karazany zao mba ampandeha zany sy ampilamina tsara an'ilay lanonana. Tsy resantsika hoa zay votoatan'izay fety any, fa le endrika ety ivelany hitan'ny olona no mampitolagaga. Ao Morondava io. Morondava anjakan'ny tsy fandripahalemana izay hoe miantso vonjy ny député ao Morondava. Fa eto tonga de fety be. Ao am'le toerana misy ny hoe fanolanana zazalahy malagasy no isina fety be. De inona? Nampiasaina ny fiaram-panjakana. Rehefa miteny ianao fiaram-panjakana de tsy mandeha amin'ny rano io na tsy mandeha amin'ny rivotra io na efa misy ary amin'izao fotoana izao ny mandeha courant na hoe mandeha amin'ny masoandro, fa mandeha solika io, mandeha gazoaly io 4x4 io. De fitaovam-panjakana no ampiasaina. De olom-panjakana no tonga tao sy ny sisa satria hoe copie-collé Ihany Rajoelina hono zany de tsy maintsy ahetsika daholo ny rehetrarehetra de afaliana re zao sy ny sisa. Zany no zavatra misy. De rehefa inona zany no afaka ampiasainareo ny fitaovam-panjakana zay rezimanta be da be, olona be de be eo anivo amin'ny fitaovam-panjakana hidina any amin'ny toerana anankiray. Rehefa inona dia afaka ampiasaina zany. Fa rehefa inona dia atsona ny telefona sonné libre araka ny tenin'ny tsy liva. Fa rehefa inona de tsy sonné libre ny telefoninareo mpitondra. Zay ny le fanontaniana ngeza be. Fa le izy zany rehefa jerena de zao, rehefa fety. Ho avy indray zao ny fety. Rehefa fety de tena atao daholo amoronana ny tsy misy. Manao fety ao anatin'ny fahorian'ny malagasy. Eto ianao mitsinjatsinjaka koa mpandizina daholo ty rehetrarehetra ty mihiry zao hoe mitsinjatsinjaka eo. Fety. Afomangy zao hoe sy ny sisa. Ato nefa tsy mihinan-kanina le gasy. Ato nefa raha mba misy tanora malagasy te hanao fanatanjahantena ohatra hoe resaka baolina kitra any ambanivohitra any. Inona ny régime mpanao baolina any Qatar? Inona ny régime? Inona ny sakafony any? Inona ny régime? Biftaika, yaourt, ronono, zavatra fromage, misy salady kely, miaraka amin'ny rano, iny tsy azo adonoina iny, rano. De misy, tsy de misy zavatra hoe be menaka loatra. Zany régime hoanin'ireo mpanao baolina any Qatar eo zao de tsy fantatsika. De misy macaroni kely, tsy azo atao be loatra ny lafarina fa atao atonontonony. De voankazo, ny akondro. Jereo reny mpanao tennis reny any amin'ny Roland Garros, any Wimbledon, mihinana akondro. Tondra magnesium hono zany. Tena hoe sakafo tena hoe ara-pahasalamana tsara. Manao fanatanjahantena, miaro ny voninahim-pirenena. Ny tanora malagasy any ambanivohitra any, inona ny régime? Katsaka sy mangazo. Ny anao katsaka sy mangazo ny régime nefa ianao manantena ny ariso. Ny olona tonga de yaourt, fromage, biftaika, sisa. Ny atody tsy azo atao betsaka. Efa mipetrapetraka tsara, misy dokotera manaraka an'iny.
resaka proteine sy ny sisy tsy azo atao be menaka loatra hoe amin'ny atsipria mihitsy misy taratasy hitanay ao zany amin'ny sakafo hoan'ny mpanao fanatanjahantena mpanao baolina any Qatar ny tanoranao katsaka sy mangazo ny régime inona no vita amin'izany vao mifandona kely amin'ny baolina anie tsy maintsy misy mifandondona kely ianao vao mifandona kely de kay ny an'olona ry mifandona eo miolakolana eo de avy eo mitsangana ihany rehefa vony zoery eny ambony kianja ny any ivelany tonga de efa iny ty tsifotsifotry ity tonga de eo ihany de efa sitrana tena hoe raha zay ny tiany sasany hoe manara-penitra ny ianao rehefa vony mpanao baolina eny ambony kianja inona no atao eo any ambanivohitra misy an'izany vo zany le mpanao baolina de avy miazakazaka hoe tena vo aiza ny dokotera aiza tsy dokotera akory le miazakazaka fa inona mpanotra tsy fantatra io na tapaka io na mioritra io na krampy io fa de mpanotra aloha miaraka amin'ny menakomby de somary rorana kely po de miaraka amin'ny menakomby zany ny antsika amin'izao 2022 zao misy zany any ambanivohitra miaraka amin'ny katsaka sy mangazo zany ny régime ny an'olona rehefa zavatra hafa mihitsy ny an'olona ny kianja efa climatisé raha de iteniteny mantsy ny sasany hoe kianja climatisé hoe kianja manara-penitra zay foana ny teny tena tsisy ohatran'io mamasina io sy ny sisa io aloha izy io fa raha tena hoe manara-penitra zany aloha tsy maintsy mitafo ny manodidina de raha ny amin'ny tany mafana be zany de efa neken'ny FIFA hoe asio climatiseur io de ohatran'ireny sapomana tôbiliny ireny ny angezany zany be de be ao anatin'le kianja de somary mangatsitsika fa rehefa mivoaka tao anao mafana be ary misy kianja any ampovoan'ny désert any ohatran'le maly any anaty désert any le kianja de ny olona miezaka ka tiana ambara ao anatin'izay de izao resaka tsy fandriampahalemana ao Morondava miteny ny député Tsiliva hoe vonjeo zay fa maty ato ny mpitondra nefa etsy manao régimenta be amin'ny resaka copie-collé ry ananina ry etsehana daholo na ministra na etsehana daholo zao tompon'andraikitra isan-karazany zao ka ampiasaina amin'ny fiaram-panjakana fa nisy sarina voakandro faniry moa teto ampiasaina amin'ny fiaram-panjakana ka ampiasaina amin'ny fitaovam-panjakana ka fa ahoana de mipetraka amin'izay ara ny fanontaniana hoe fa inona moa no ampiasaina amin'ny fitaovam-panjakana ampiasaina amin'ny inona ny fitaovam-panjakana satria zao le fahantrana zany dia misy antony hafa ihany koa zay tsy hita amin'ny vantana ny mahatonga n'izay hoe fahantrana mahazo vahan'izay tsy hita amin'ny vantana fa akolaka inona ny tiana ambara amin'izany ny fampiasana ny fitaovam-panjakana sy ny volam-panjakana tsy amin'ny asa-panjakana fa amin'ny zavatra hafa averina kely ny volam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana zay tsy ampiasaina amin'ny asa-panjakana egalina asam-bahoaka fa ampiasaina amin'ny zavatra ivelan'izay dia miteraka fahantrana raha ohatra zany hoe misy vola arivo ariary hoe io vola arivo ariary io dia natokana ampiasana an'ity ho ampiasaina amin'ity zavatra ity nefa ny 50 ariary tsy ampiasaina amin'ilay tokony ampiasana azy fa ampiasaina amina zavatra hafa de efa miteraka fahavoazana zay amin'le tontolo tokony nampiasana an'le vola dia ohatr'izany mihitsy ny zavatra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ary mandritra ny fotoana lava sy mitohitoy zany io mantsy tonga any amin'le resaka le Morondava teo hoe natao zany copie-collé de hoe ampiasaina daholo ty fiaram-panjakana ity fa asa-panjakana nga raha-panjakana nga zany zay zany le fanontaniana raha-panjakana ve sa rehefa inona zany no ampiasana ny fiaram-panjakana sy ny fitaovam-panjakana de efa mivalitsika teo hoe rehefa asa-panjakana asam-bahoaka de izay no ampiasana azy ka ny copie-collé nga asam-bahoaka zay tsy hamaly fa hita fotsiny hoe misy fiaram-panjakana teo misy inona amin'ity mpitandro ny filaminana teo zany
Aty Antananarivo anie misy an'izany e. Misy mpitandro ny filaminana miaro privé ary ananina ary. Gaga ihany ianao zany hoe ahoana ary zany. De tsy maintsy mandeha ny fanamarian'ny vahoaka malagasy manoloana an'ireny zavatra reny zany. Tsy maintsy mandeha ny fanamariana. Rehefa tsy ampiasainao amin'ny asam-panjakana le fitaovana de efa alatra no dikan'izay. Zay. Le fitaovam-panjakana amin'io sao de vera sasany hoe fiarakodia ihany. Be dehibe eo, fiarakodia, moto, telefona, reny engin isan-karazany reny aty amin'ny asa somary lehibebe kokoa. Inona ihany koa? Internety, trano-panjakana. Rehefa trano-panjakana de asa-panjakana no atao fa tsy anaovanao zavatra privé fetinao any an-tranonao any de ataonao any amina trano-panjakana. Ray zay. Rehefa telefona ohatra hoe reny flotte reny any amin'ny toerana any amin'ny birao-panjakana isan-karazany any, rehefa natokana hoe ho an'ny asa-panjakana ny ampiasana an'iny de tokony zay le izy satria zay no nanakaramany ny vahoaka ampiasana le fitaovana. Fa tsy amin'ny telefony mpanjakana ianao no manontany ny lokatsiranao any an-trano any. Allo, ahoana ny lokatsirao? Nga zany asam-bahoaka? Inona ny idiran'ny vahoaka amin'izay lokatsiranao any? Tsy asam-bahoaka zany fa raha manokana ny ivelany any zany, any amin'ny isan'ny tokantrano any zany, kanefa de fitaovam-panjakana no ampiasaina. Mampahantra zany. Inona ihany koa? Miresaka hoe internet. Any amin'ny birao-panjakana any no ijerena an'izao zavatra tsy raharaham-panjakana rehetrarehetra zao de miteraka fahantrana ihany koa. Tsy ny fitaovana ihany fa ny olombelona ihany koa. Nisy olona tonga taty. Io moa zany mba ho fanajana an'le hoe mba fangatahan'le olona de nangataka izy hoe mba tsy ho tenenina le izy aloha zany tsy ho tenenina ny anarany de tsy ho tenenina ihany koa lay toeram-piasany fa izy miasa amin'ny fanjakana. Fa de nampiseho karatra izy mazava tsara zany fa tsy hoe olona misantoka akory na hoe olona te hanao balahoasy hoe be resaka. Fa izy mihitsy no niaran'le izy ary izy miasa zany ao amina sehatry ny fanjakana. De izy manana lehibe, manana sefo izy. De baikon'le sefo izy, amahana ny kisoan'le sefo, any an-tranony, raha kisoam-panjakana le biby zany hoe vanana, afy zay. Fa fananana azo manokana de piasa eo ambany fifehezany any amin'ny toeram-piasany zay amin'ny fanjakana no asainy manao an'le asany any tranony any. Akoatr'izay, misy fitaovana ihany koa tantarainy teto zany ampiasaina any amin'ny tranon'le olona, any tranon'le sefobe, anaovana ny tokotaniny, anaovana an'izao. Raha ohatra hoe terrain-panjakana izy, tsisy miadefitra amin'izany. Fa anao manokana privé any ananiny any de volan'ny malagasy zany le mandoa hetra, terenandoa hetra sy ny sisa ato, le vola malagasy anakaramananao anaovanao asa-panjakana no entinao zany manao ny rarahanao any an-tranonao any. Akoatr'izany moa ny resaka momba ny kojakojana fiara sy ny sisa. Zany ny zavatra misy. Tonga teto le olona, lehilahy le izy, zay tsy hiteny hoe ahoana ny ahoana. Gaga be mizany ve de misy ekizay mihitsy ozy izy ka. Aveo ozy izy mandeha am'izay hoe tandremo raha vao miteniteny eo sy raha ohatr'izany de tonga de mahita ny tsy fahita, misy fandrahoana na sy ohatran'izany. De zay moa no tonga azy ny teny atao hoe ajaina le anonyme hoe tsy tenenina ny mombamomba le olona fa le hevitra zany le nitenenina no hoentina amintsika eto. Hay ve zany le izy hoa? Zany le izy. Tena mafy eny mahazo anay. De raha zany aran'ny zavatra mitranga. Nahoana moa le firenena no ohatran'izao? De mipetraka amin'izay ary. Raha zany no zavatra mitranga, fitaovam-panjakana ampiasain'ny sasany amin'ny tsy tokony ampiasana azy, ny olona zay miasa aty amin'ny hoe olona ambany fifehezany sasany ao anatin'ny asam-panjakana say manao ny asany an-tranony. De mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa nga zany tsy misy contrôle mihitsy zany ty resaka ty.
tsy misy fanaraha-maso mihitsy ve tsy mba misy balizy mihitsy ve mba tsy hahafahana manao abus de pouvoir manapatra fahefana fa nga tsy misy zany fa nga tsy misy de valiny zany a tsy misy na hoe misy a fa endrikendrony fotsiny zay no mahatonga ny mpiara-miasa mitsika avy any velany zay no mahatonga ny Nations Unies zay no mahatonga ny fikambanana resam-pirenena maro samihafa any ivelany any miteny foana ny rafitra isan-karazany ny rafitra ny etapony be any sy ny rafitra ty amin'ny faritra iny moa zany rafitra misy amin'ny faritra misy antsika ny SADC zay mahatonga andreo hiteny hoe ty le resaka abus de pouvoir ty fanaparam-pahefana ane zany hoe olona miomba amin'ny fifehezanao a olona miasa any amin'ny sehatra ny fanjakana any de asainao mamahana ankisoanao any an-tranonao any asainao manamboatra ny tokotaninao any fa nga izy mpiasanao mpiasam-bahoaka izy mpiasa ny vahoaka malagasy izy satria ny vahoaka malagasy no mandony karamany fa tsy olona anankiray na hoe fianakaviana anankiray de hoe asaina manao zay asany an-tranony any anana le atao ohatran'izao tsy zay le izy fa zany eto amintsika ohatrany mahazatra zany ny toejavatra takan'izany zany eto amin'ity Madagasikara ty de tsisy miteny fa de aiza zany ny contrôle aiza le rafitra mpanara-maso any zazavy zany sa de hoe samy manao io samy zao io de lanina ny teti-bolam-panjakana any amin'ny aty amin'ny meram-pirenena fa le fandanina niny am'izay tsy hita hoe ahoana député aloha asany manara-maso ny asan'ny gouvernemanta de manao tatitra any amin'ny vahoaka fa aty am'le tena fikirakirana vola raha vao resaka vola io zany raha vao hoe etontsika eto Madagasikara de fa tsy mifampatoko mihitsy amin'io resaboly io ka ny olona mijery an'le résultat ka ny olona mijery an'le zavatra misy ka de ohatran'izany zany hoe ampiasaina amin'ny zavatra tsy izy ilay fitaovam-panjakana ampiasaina amin'ny zavatra tsy izy ilay olona miasa nivon'ny fanjakana de mba mieritreritra ve zany zay tafiditra ao anatin'izany sehatra zany zay tsy hiteny hoe iza hoe aiza fa alao izy atsapa-tena hoe tena ary zany tena aty zany tena zao zany rianiny zany sy ny sisa sy ny sisa matony hoe raha resaka fiara fotsiny ane hoe takelaka mene hoe any fanjakana zany dia misy dikan'izay ary rehefa tôbily-panjakana de tsisy an'izany tsy azo savainy zany rehefa eny amin'ny circulation aiza koa nisy an'izany ka circulation ho an'ny rehetrarehetra io ko raha vao hoe fiara mandeha na fiara ino io na fiara inona de azo savaina daholo fa maimaika ery anao isava amin'ny papian'ny fiarakodia amin'ny président Marc Ravalomanana ko ahoana ny sasany tso atao nefa ny ancien président raha manana statut particulier maika ery sakano aiza ny papier aizan'zao reny efa narahantsika reny tam'ty taony ty efa impiry zay de nefa fiara-panjakana ary ataonao am'izay tsy tokony anaovana azy akory reny arane vao hoe efa taty aorindrina indray zay vao natao ny plaque rouge ka rehefa tsisy plaque rehefa tsy plaque rouge le izy de ampiasain'ny sasany am'izay besoin manokana any zao ara le izy misy plaque rouge mbola tsy menatra any sasy anaovany zavatra hafary le izy de ahoana de le madinika ihany zany le olon-tsotra ty ihany zany no voaporitra zao fa ny sasany ery manao zay tiany resaka fandaminan'ny polisy amin'ny resaka circulation fa netiko teto ty tamin'ny herinandro ajanon'ny polisy ny avatsy avan'ny polisy ny avatsy mba hahafahan'ny avaty mandeha de aveo de ajanona indray ny ato de alefa indray ny ato tsy maharitra le miseho deba be zany le sasatsasany ato am'le ajana ato le mbola tsy mandeha klaksona tsisy farany miteny am'le polisy hoe aloha zay andeha tesitra le polisy amin'ny farany satria zany reto metretra hoe be vola manam-pahefana sisa maninona ianao tsy mifoha amin'ny 4 maraina na amin'ny 3 maraina de am'izay tsy ajanon'ny polisy fa nga polisy anga mpiasanao any an-tranonao any no ataonao an'izany manao ny service ny polisy de mandamina izy de manao zay azony atao izy ho fandaminana ao anatin'izay circulation zay fa tsy ianao no miseho milay hoe kaza zao
ohatr'izany eny le zavatra tsy mety fanapara-pahefana tsy fanajana ny fitaovam-panjakana sy ny olona izay miasa amin'ireny sehatra ireny dikan'izany tsy fanajana amin'ny fitaovam-bahoaka sy ny olona mpiasam-bahoaka. Zay no tiana ambara zany a amin'izay resaka tsy maintsy tenenina zany ny antsika mantsy ohatrany lasa rotinina fotsiny. De misy ihany koa resaka anankiray izay mbola nafapana aloha tamin'ny herinandro iny a, de le izy zany a mbola toy be de be zany ny akony, be de be zany ny akony a momba an'le raharady inona moa zany fa ty le resaka hoe fitoriana anketaka ty. Transparency International Initiative Madagascar le torininy Shell groupement de exportateur mpanondrana lotsia zany de mandeha moa zany ny raharaha iny de samy nanaraka daholo ny rehetrarehetra dia tonga de niteny ny fireneny dehibe hoe tena zay manohana ny ady atao amin'ny kolikoly sy ny sisa. De niteny ny teo anivony ny fitondram-panjakana tamin'ny faran'ny herinandro hoe tsy misy idira amin'ny fanjakana zany resaka iny resaka fitoriana anketaka iny, tsy misy idirany fanjakana iny resaka iny, samy naheno an'izany daholo zany tsika tamin'ny faran'ny herinandro teo zay hoe filazana zay hoe tsy misy idira amin'ny fanjakana iny resaka iny. Iketaka zany le avy ato ankavia le nitoriana de minisitry ny serasera zany ny eo ankavanana ny teny hoe tsy misy idira amin'ny fanjakana. De aloha hipetraka eo zany ahitan'ny olona azy de zao mantsy le izy fanontaniana apetraka amin'ny maro zany de zao. Rehefa inona moa zany ny antsoina hoe tsy miditra amin'ny fanjakana? De rehefa inona no antsoina hoe miditra ny fanjakana amin'ny raharaha tahaka an'izao? Eto zany de manizingizana ny eo amin'ny fitondram-panjakana hoe tsisy idiranay mihitsy iny fitoriana anketaka iny sy izay nitoriana niaraka tamin'ny tany. Tsisy idiranay zany. Fa rehefa jeren'ny rehetrarehetra le izy mandeha ny fanambarana avy any amin'ny fireneny dehibe avy any ivelany, dino mantsy ny tena nampiazakazaka ny tiraraha ty iketaka nalefa tary amin'ny nona tary de malaza hoe parquet sy ny sisa niarany totona ihany, tonga ny Amerikanina, tonga ny Britanika, tonga ny Norvégianina, tonga ny Union Européenne, tonga ny inona koa izy teo ny Frantsay ihany koa tao, tonga daholo reny rehetrarehetra eny de niazakazaka be le raharaha zany. De nefa ren'ny fireneny dehibe reny zany matoa le izy fanambarana ataona firenena fa tsy individu tsy amin'ny anarana olona manokana fa firenena Amerikanina manana ny foibe ny capital manana ny filoham-pirenena any Washington DC ohatra zay fotsiny raintsika firenena Amerikana no miteny de tsy maintsy voakasika amin'ny firenena zay atefan'iny Madagasikara. Matoa ny fanjakana Britanika zay manana mpanjaka, zay manana prime ministre zay voalany voaingana no miteny amin'ny anaran'ny fireneny dia firenena malagasy za tratran'izay voatonona amin'izay. Ohatr'izay koa ny Norvégianina, ny Frantsay firenena no miteny. De oziny ny mpitondra eto Madagasikara hoe inona moa ny idiran'ny fanjakana malagasy amin'izay fitoriana anketaka any? Dia asa aloha fa raha ny fandehan'ny raharaha zany marina hoe ny resaka privé zany no hoe nitory groupement na mpanondrana letsia, fa reo mpanondrana letsia le asa atao fa letsia avaiza no voaka no aondrana, tsy letsia eto Madagasikara de letsia eto Madagasikara zany, fa nga Madagasikara tsisy mpitondra. Misy ny tiano tenenina zany de zao na privé io na inona io firenena vanivelany no miteny misy dikan'izay. Fa io zany tsy tenenina fotsiny amin'izao hoe tsy miditra amin'io ny tsisy idiran'ny fanjakana zany. Fiteny ivelany zany. Fa nkipitsipitso ny any ambadimbadika rehetrarehetra zay tsy hitany voaka malagasy aty ivelany, alao zay mahatsapa an'izay no teneny zay. Ary misy mahafantatra foana io zay le izy zany. Ka ity raha hoe fitoriana anketaka ity de arahany be sy ny maro akaiky io. Na miteny ara fitondram-panjakana tsisy idiranay zany.
fa nyfantaniana de zao raha tsy nisy an'ireny kereo tsara raha tsy nisy an'ireny fanambarana nataon'ny frantsay ny union européenne norvégiana ny britanika ny amerikana ireny mety nanahoana ny nazo anketaka mety ahoana ny mety fotoy an'ny raha tsy nisy an'ireny satria aingana be ho iny nandatsaka alohany de président Marc Ravalomanana ihany koa tamin'iny andro iny le nitondrana anketaka tary iny de raha tsisy an'ireny inona mety hotoy an'le raha de zao zany lasa miteny fanjakana hoe tsisy idiranay satria ve hoe nisy ny tonga de nilatsaka avany ny enjana ny amerikana tonga fa amina firenena hoa le fanambarana firenena tamin'ny anarana firenena anankiray zay nitambatambatra no nanaovana an'ireny fanambarana ireny zany fa tsy hoe amin'ny anarana olo-tokana na hoe fikambanana tokanary hoe privé fa tena hoe firenena de raha tsy nisy ireny inona mety ny zavatra nitranga asa aloha tsika tsy mpaminana hoe tsika tsy miseho hoe mahay an'zao fa zay le izy de ho hitantsika eo zany ny hotoy an'le raha inona no atao misaotra ny namana teknisiana zany mandefa niny sary iny zany mba hoe entitsika manazava n'lay resaka de verenantsika le fanontaniana hoe rehefa inona ny fanjakana nytenena hoe miditra de rehefa inona ny fanjakana ny hoe tsy miditra zay le fanontaniana ngezabe de ohatra anankiray zany zao ny MBS eny hatram'izao de mbola nikatsanany ordonnance zany hoe didim-pitsarana ny tonga avany milaza hoe zany MBS zany tsy mahazo mandeha tsony amin'ny Canal Plus, zany MBS zany tsy mahazo mandeha tsony amin'ny Parabole, zany MBS zany tsy mahazo mandeha tsony amin'ny Star Times. Didim-pitsarana iny raha misy didim-pitsarana zany de zao ny fanontaniana hoe aiza ny fanjakana am'izay miditra am'izay ve ny fanjakana sa tsy miditra sa hiteny ve zany ny fanjakana amin'ny raha nanakatsanana ny MBS tsy mandeha amin'ny bouquet satellite hoe tsy miditra tamin'ny anketaka mantsy izy miteny zay tsy miditra ary ny aty zao mantsy ny MBS eny fifanarahana privé samy privé fifanarahana privé samy privé le izy reto le bouquet satellite reto na Canal Plus zay tompony ihany ny Star Times zay tompony ihany sinosa iny de ny Parabole manana ny tompony izy manana ny règlement izy ny MBS avato ireo Canal Plus Star Times Parabolendreo no mifanaraka tamin'ny MBS samy privé reo tompoko averiny indrem-pandeha samy privé reo tsy hoe ny Canal Plus na ny Parabole na Star Times no nitoriny MBS tsy zany zahatra nandeha tsara ny fiaraha-miasa misy contrat mazava tsara fa avaty ivelan'le sehatra resaka privé aty anana aty avaty ivelan'le sehatra no tonga de nilatsaka avany le didim-pitsarana hoe tsy mahazo mandeha de tsy hitany reto le orinasa tsy miankina na ny Canal Plus ny Parabole Star Times zay nitenenina tonga de nilatsaka avary de ny mpijery no menimenina am'izay alao mantsy somary iverenantsika raha ty le mpijery am'izay no menimenina fa ahoana ny télé anainy tsisy MBS ahoana ny télé anainy tsisy MBS zay le izy de sanganehana le mpiasa zany le mpandray aty amin'ny Canal Plus Star Times Parabole ny lasa hiaran'ilay fanontaniana ataon'ny mpanjifa hoe fa ahoana ny télé anainy fa ahoana ny tapahanareo nefa tsisy idirany reto mihitsy le izy de tena tsy miankina aminay fa zay no didy avany avaiza fa ny fanjakana fanarahana privé samy privé idira ny fanjakana le izy de rehefa inona zany nareo fanjakana miditra de rehefa tonga ny raha anketaka de lazainareo hoe tsy miditra nareo fa aty amin'ny rarahana privé samy privé aty miditra nareo ary tonga de miditra faran'izay enjana mihitsy hoe zay no eto zay mantsy ny tenen'ny mpanohana ny fitondrana am'izao fotoana hoe zay zao no eto
eny nareo ny eo ngamo misy miady hevitra am'izany nareo ny eo fa nahoana no aty amin'ny fanarahany samy privé no idirana de eo zany mety manana argument ka le izy zao ka le izy zao ka le izy zao fa zany rehetrarehetra zany ny tsy fantatra ny sasany de izy ihany no manaratsendrika ny le toejavatra ary ny zava-misy any am'izao fotoana zao de ity tenenina foana mantsy hatramin'izay hoe mpanohatra reo ekipandravalomanany reo reo député antime reo reo mpanorama reo reo laratsiraka ry ajo areo foana no manao tsikereto sy ny sisa nefa ny zavatra tena misy sy tena marina de ity alao atao miadana tsara ny zavatra ataon'ny mpitondra ihany no manaratsy endrika andry zareo ary zareo ihany zany no manao zavatra izay manaratsy endrika anisy ireo eo natrehan'ny mpiaramonina ary tsy eto ihany fa manerana n'izao tontolo zao mihitsy averin'indrem-pandeha ny ataondry zareo ihany no manimba zay zavatra ataony eo tokoty tsy ry zareo ihany no famely daka sy tontondro eo ireny efa nenarahantsika reny tokoty tsy ry zareo ihany no fanaratsy eo tokoty ry zareo ihany no mampiasa ny fitaovam-panjakana amin'ny tsy tokony ampiasana azy fa nga ny RMDM sy ny tim sy ry rolaratsiraka sy ry ajo angamo mampiasa fitaovam-panjakana anaovana fety nareo ny aoko ny mpitondra ny eo zany tsisy idirany aty ivelany mihitsy zany de zay no tiana amafisina tsara am'izay zavatra ok zay aloha hazava tsara ka raha iverantsika amin'ny hoe raharahan'ny hoe ny MBS zany tonga de hoe katsanana tamin'ny alalan'ny didim-pitsarana hoe tsy mahazo mandefa ny bouquet satellite am'ireo orinasa privé reo de gago ny olona rehefa inona miditra de rehefa inona tsy miditra le fanjakana tena tsy azo ny olona mihitsy le izy hatram'izao zay tototra ny fanontaniana mihitsy efa hoana ny MBS ary misy olona tena mahasika fa ahoana nareo amin'ny MBS tsy mandeha amin'ny Canal Plus ahoana nareo tsy mandeha amin'ny Parabole ahoana nareo tsy mandeha amin'ny Star Times ny télé hafa mandeha ao daholy fa nareo tsy mandeha de avery le olona zany hoe zay no migafy ahoana de tenenina fotsiny tsy avaty aminay io tsy avany amin'iretsy orinasa privé tsy avany amin'ny Canal Plus io raha fahitana azy tsy avany amin'ny Parabole tsy avany amin'ny Star Times io fa tonga de fa baiko avarianana ary teny midina avarianana ary amin'ny alalan'ny didim-pitsarana de afaka iteny ray ve zany zao ny any amin'ny fitondrana hoe tsy misy idirana zany de mantsotra ny tsotsotra le miteny hoe tsy misy idirana zany hatramin'ny fanarahana mondial fa ho avy eo am'izay mantsitsika hatramin'ny fanarahana mondial izany tsy mimenimena ny TVM mane ny iraisan'ny rehetrarehetra fa tonga de tsotsorona fotsiny hoe fa nga baolina ela fandarana ato ekenany zany ekeny zany tsisy mandany zany tsy baolina ihany fa ilay alanja n'ilay fanatanjahantena aisa 64 match 28 fotsiny no azo zay mpitondra fanjakana fandimby teo ary mbola namafisin-drajoelona raha tamin'le fasefasa le hoe match complet de talohan'ny rajoelona zany nisy mpitondra fanjakana fandimby teo raha vao resaka TVM tsy mbola nisy nandrenesana mihitsy hoe zao ihany taty amin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana moa tsy problema mihitsy zany de misy miteny ray hoe ovina koa zany tamin'ny 2006 mondial tany Allemagne nanaraka tsara daholo ny malagasy tena nay tamin'izany zay ambakin'ny revarista ny tantara mbola tany amin'ny radio Matata amin'izany ny tantara mondial zay nga atory voanjodina amin'izany efa hainay zany dia tena hoe nampiainina ny malagasy ary malagasy tia baolina io mampiray rehefa mijery baolina tsy misy hoe ity ekipandra-joelona ity ekipandra-valomana ity ekipan'ny rajonarymampiana ity ekipanzavy ity ekipandra-tsira fa miray ny malagasy tokony ho tsapan'le mpitondra amin'izao fotoana izao zany hoe io baolina kitra io mondial io ane
ka mampiray malagasy ohatrany tamin'ny resaka Barea reny tafakatra tany amin'ny quart de finale amin'ny Barea toko ty mivoaka teny amin'ny arabe ny kapoka sarim-bolany daholo ny malagasy fa faly teny tamin'izany tsisy n'izany hoe tony tim tony ny TGV tsisy n'izany fa niaraka daholo ny malagasy ohatr' zany koa mondial rehefa mijery mondial eo a tsy misy resaka politika zany hoe tia tokony ihany na ty ekipandreo Laratsiraka ty ekipany Azo ty ekipandra Valomana ty ekipandra Jonaromampiana ty ekipa Zafy Albera ty Zazana Velandratsiraka ty Zazana Velantsiranana tsisy an'izany rehefa mondial fa miaraka eo daholo eo ma hoe fialam-boly azy fa tsy tsapan'le mpitondra zay fa mbola latsainy ray mbola esoesony ray ilay vahoaka malagasy hoe rehefa tsy faly de mandana mankany Qatar mandana mankany amin'ny FIFA zany ve ny tenenao amin'le vahoaka malagasy efa mahantra kely ety mba hoe io mondial io no arahany de teny marary ohatr'izany no teneninao de zay le mahatonga amintsika amin'ny teny hoe ny ao anatin'ny mpitondra ihany no manaratsy an'le régime tsisy idirany zay zany mba entony hoe mba miteny tsisy idirany ety ivelany mihitsy zany fa nareo amin'ny fitondranao ihany no manaratsy an'le rara de metraika ty amin'ny olona le izy zay mpitondra mifandimby teo samy niezaka daholo ny azahoany malagasy match complet ary any amin'le lalao any amin'le match izay tsy alefan'ny TVM mihitsy any koa ny tena miady zany Arabia Saodita zany ene tena navita zavatra tsara niova mihitsy ny fomba filalaoan'ny Arabo tsy ohatran'izay tsy ohatran'izay nahazatra tany aloha de hoy tsika hoe ny mpitondra fanjakana mifandimby nanao ny aintsio zavatra daholo ary nanatanteraka ny teny nomeny zay tsy mampitovy ny mpitondra tany aloha amin'ny fitondrany Rajoelina satria Rajoelina ne namme izy hoe teny hoe match complet fa minisitra ao anatin'le fitondran'ny Rajoelina ihany no miteny tsy zany fa 20 ihany zany hoe olona ao anatin'ny fitondrana zany no mandiso na tsy manatanteraka ny tenin'ny président Ian Rajoelina de metefany amin'ny Ian Rajoelina le izy zay n'io zavatra io ato le filoha zany ato le mpitarika zany miteny hoe match complet tadidiny malagasy ane reny tamin'le fasefasy tamin'ny président Marc Ravalomanana tamin'iny nenony président Marc Ravalomanana tsara nenony tsara zay nitenen'ny Ian Rajoelina zao ary izy hita de manoloana an'izay zany le filoham-pirenena Ian Rajoelina tsy miteny izy na mbola misy koa ny lehibe an'le ministra ny prime ministre tsy miteny zao mantsy everiny sasany fa maivamaiva mantsy io baolina io fa raha tena olona mandinika sosiology mpandinika fiarahamonina mpandinika raharam-pirenena de mahatsapa tsara hoe izany baolina zany tsy azo idivirana zany rehefa ohatran'io ohatran'ny olona rehetra maneran-tany misy malagasy ane mijery baolina ny Qatar 2 fa ohatrinona mividim-pidirana ny Qatar noho ny fitiavana baolina ohatrinona mividim-pidirana any Qatar amin'ny finale ohatrinona ny biray 4 millions € mahery 100 millions FMG mahery to 5 millions € koa ary izay 100 millions FMG mahery vidin'ny be anankiray aiza nanana ny gasy an'izany fa io tele io no mba hoe afahany manaraka an'izany de anaovanao teny marary izy sady efa mantra izy no efa fadiranovana izy nefa mizaka amin'ny fahoriana izy io baolina io mba hoe analany ny sorisory sy ohatr'izany ary le fitiavana baolina ao anatin'ny profonzany ny ekipa-pirenena malagasy tafita tany amin'ny quart de finale tamin'ny CAN inona indray fa rehefa tsy metimety aminao le izy rehefa vita ve ny ilanao an'le vahoaka malagasy na azahoanao mitaingina eo ambon'le seza zay nitsiritonao de lazainao hoe zao ihany tadidinay tsara mbola kelikely zay tamin'izany mbola kely mihitsy président Didier Ratsiraka no nitondra amin'ny firenena mondial 1982 natao tany Espagne tamin'izany nalaza zany ry Platini
ry Alain Giresse tamin'ny frantsay zany a de ntaty amin'ny brésiliana satria ny malagasy mantsy raha tsy Brésil de Frantsa ohatr' zany taty amin'ny brésiliana ry Zico sy reny namany reny ry docteur Socrates efa maty nalaza zany a de fantatry ny président Didier Ratsiraka amin'ny fitiavany gasy baolina de inona nataony tam'izany mbola tsisy internet tam'izany mbola tsy mivoatra be ty teknôlôjia ty de nataony a nanao andreny opération antenne parabolika any amin'ny distrika sy ny commune rehetra manerana amin'ny Madagasikara satria le système tam'izany mbola hafa tamin'ny fampitanany sary sy ny sisa nataony opération na antenne parabolika nataony Didier Ratsiraka président république tam'izany mba hahafahan'le malagasy any ambanivohitra io mondial io tompoko dia mampitovy ny malagasy io na ny andrenivohitra na ny any ambanivohitra dia mitovy ary zay tsy manana télé de misy manana télé mbola noir et blanc télé be lamosina ny anay tam'izany ny tany an-trano télé noir et blanc be lamosina de rehefa mitotona sabotsy tonga ao daholo na hatramin'ny ankizy madinika ny inona tonga ao daholo misy ny sasany manana télé any an-trano fa hoe mba hafa zany le mba miaraka de hatramin'ny ankizy madinika alohan'ny lehibe de velarina ny velary mamanay zany ny tsy de eo daholo ny ankizy madinika ka tia baolina le malagasy de eo lehibe feno ny trano de mahandro zay mba andrahoana zay mba vita eo aloha de mba omeny eo zany tsy isan'andro koa aloha zany fa hoe mba rehefa le sabotsy iny na lahady indrindra sabotsy de mba faly eo ny rehetrarehetra nataony opération antenne parabolika tamin'ny andron'ny Didier Ratsiraka io ho ijerena baolina ho an'ny malagasy de samy faly daholo na teo arany fahasairanana isan-karazany samy faly daholo fa am'izao zany zavatra hafa mihitsy no mitranga eto amin'ny firenena manoloana n'zany zavatra zany de anjarany tsirairay no misaina tsara hoe ianao ve zany de mbola manaiky atao fitaovana foana zay tsy manery mihitsy hoe zao safidiny tsirairay iny am'zay rehefa tonga fifidianana de ifidy an'izay tiany any izy any tsirairay zany zay tsy miditra am'zany so ndray tenena hoe terena an'zao hoe ataonareo mihitsy zay tsy itiavana an'zao zao diso zay fa ny ataony ny sasany any no manaratsy azy sy manaratsy ny namany fa maninona ny tsy esorina zay olona tsy mamely maninona tsy esorina zay olona hoe mitondra problema ao anatin'le ekipe io ane ohatran'ny fiainana rehetrarehetra io ohatran'ny fiainana rehetrarehetra vao maika moa fa firenena efa hita zao fa misy olona tena hoe manao zavatra manahirana miteny lehibe any hoe zao no atao match complet miteny ny président ny république ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina rehefa tonga mondial dia match complet no arahan'ny foka malagasy fa olona ty ambany ety no miteny ao anatin'le fitondrana hoe tsy zany fa 7 ihany de ahoany zany dinona mba réaction zany ataon'le filoham-pirenena président Marc Ravalomanana avy no ataonao an'izany hoe izy miteny hoe zao no atao de misy ministra ato miteny tsy zany mahita natao hoe nandoara hemitra hoe tamin'ny président Ratsiraka miteny hoe zao na hoe atao hoe président Hery miteny hoe zao de zavatra hafa tena hoe contraire mifanohatra amin'iny no teneny le aty ambany ety de inona ny ety am'zany ve zany ohatr' zany ny fomba fitantanana ny firenena ohatr' zany ve zany ny fitantanana ny firenena tsy mahagaga zany raha ohatra ka tsy misy ny exécution fanatanterahana ny teny lehibe de raha anao an'izany daholo ny ary ty mpitandro ny filaminany ity inona ny zavatra hitrangeto ny any mpitandro ny filamina mantsy de zao rehefa miteny lehibe hoe zao de tsy maintsy manaraka zay manantanteraka amin'ny baiko ny any mpitandro ny filamina aloha tsy ahitana an'izany fa any amin'ny fitantanana firenena ry ambony rehefa miteny ny général hoe zao manaraka daholo zay grady ambanin'iny rehefa miteny ny colonel hoe zao de manaraka daholo ny grady ambany rehetrarehetra ao zay ny elizy
fa ny antsika tsy oatra zany de tsy mahagaga zany tsika raha ohatran'izao foana ny fiainantsika mianakafy. Eny ary efa lasalasa ihany zay fotoan'zay fa tonga eto ny député mirahalahy be zao a dia ny député Alain Ratsimazava vao vita tamin'ny alana tiako Madagasikara atao amin'ny district Anatsimondrano nisy fihetsiketsehana tany tamin'ny farany herinandro teo nihetsiketsika amin'ny vehivavy timo de hoentiny eo de teo ihany koa ny fanambarany ny teo ampitondra fivavahany reny zany a de ho hitantsika eo ihany koa. De efa eto kaiky eto ny député Jerry Randrembolaina solombavavoaka Madagasikara vao vita tamin'ny alana tiako Madagasikara tao Avaradrano. Miarabanao député. Ya miarabanao namana Rina ary miaraba ihany koa ny teknisiana atao amin'ny MPS miaraba tsika rehetra manjoy sy manaraka zao miara-manonja izao zay miara-manonja zay entitsika mitondra famakafakana miaraba ny namana rehetra avao amin'ny district Navaratrano miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy ray manontolo indrindra miaraba ihany koa andreo olona zay manjoy zao fandarana zao any ampitan-dranomasina any. Eny ary député ny zavatra antranga aloha tsy azontsika lalovana tonga de antanitsika mihitsy ny hevitra hoe eo mondial eo ihany koa ilay tovavy malagasy nandrombaka ny Star Academy 2022 mikarakarainy ny TF1 zany télévision na TF1 tany amin'ny Frantsa. Aona mba fandraisany député Jerry Randrembolaina zany hoe tovavy malagasy tonga hatrany amin'ny faratapony indrindra napiaiky an'izao tontolo zao napiaiky ny frantsay. Marina tokotra zany namana Rina ary anisan'ny miaraba manokana anisantsika eto miara-manonja satria raha risitsiny loatra satria tena nampiseho any tena hoe Madagasikara izy ary tena hoe zavatra lehibe raha atao hoe ny zavatra iainantsika malagasy ny zavatra manjoa avoaka malagasy amin'izao vanim-potoana izao no misy olona anankiray no manome voninahitra le firenena tena mendrika hoderaina ary tena mivavaka ao anazy tsika ho tafita lavitra amin'izay mety fikasany sy faniriana satria reny zavatra ohatrandreny zany mendrika hoderaina ny olohatran'ireny. Inona ny message tokony ho raisin'ny malagasy message tokony ho raisin'ny malagasy sy mpitondra zany dia amin'ny malagasy PDB mana-talenta PDB malagasy mana-pahaizana fa ny olana amintsika malagasy fotsiny dia tsy mampiseho ary tsy mampisongadina reny olona mana-pahaizana reny mba entina ampandrosoana amin'ny Madagasikara zavatra ohatra miafinafina ny olona ary zay foana zany eto amintsika hoe matetika ny olona raha vao hita hoe mitady ho lasa tsy maninona miteny an'izany hoe ory avamana antsika malagasy ny antony de io moa zany de tena hoe ny exemple vient d'en haut ozy vazaha zany tondra mihitsy zany tokony mame ohatra hoe ohatr'izao fanao de mamen'izay modely zay mivoaka malagasy mba tsy hanaova le olona ty ambany ty manaonao foana itsony zany ny tiana tongavany de hoe raha ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao tena atao hoe tena miaina anatin'ny fahantrana izy moa zany mampahantra an'le malagasy anjara mpitondra mieritreritra zay satria izy tompona andraikitra voalohany de le fiarabantsika ny anisa de tena hoe zavatra lehibe ary tena anisan'ny zavatra tena mahafinaritra no hoe misy malagasy tonga hatrany amin'le fanamaranana ndreny ohatra hoe Star Academy ary PDB ny malagasy efa mandray anjara amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe tsy ny Star Academy ihany fa amina émission maromaro any andafy ihany fa ny olana amin'izy ireny fotsiny de tsisy mpanosika loatra de vokatra tsisy mpanosika zay de atao hoe miala andarany eny tena eny izy de zay zavatra zay tiana ambara eto zany de hoe ny olona mana-talenta totrony tokony ho tohanana ary tokony ho ampiana na tsy mana-talenta ihany koa fa na mpanao fanatanjahantena koa ary ny olona eto amintsika manko mpanao fanatanjahantena ihany koa dia anisan'ny hoe niangarana hoe rehefa ity ihany no mahay mpanao foot zao tsy ohatra na ibentsika teo zany de aveo taranja hafa atao tsinotsinona fa io rehefa hoe manampy de ampiana daholo ny olona rehetrarehetra de zay tafita amin'ireo reny no tohanana satria raha mandeha zao tatsy bare de somary reraka indray le bare de vitatreo zany le mampalaza le malagasy dray lo dika zay zavatra zay tokony ho ampiana daholo ny rehetrarehetra de mitoy foana rehefa tsy lasa ny baolina mety lasa ny basket tsy lasa ny basket mety lasa ny karaté tsy lasa ny karaté mety lasa ny taranja hafa ihany koa io moa zany tsetsatsetsatsyaritra iny fa
amin'ny fotoana manaraka tsika mbola iresaka an'izay ihany fa dia miraba manokana ny anisa zany tsika aloha na manarina eto a fa tena mendrika hoderana izy ary mirary soa ary mivavaka ho azy tsika ho tafita soa amin'izay tena tanjona zay iriny a sy ny fianarana zay mbola ao ataony ihany io moa zany fanamarena kely fotsiny momba niny anisa hoe naresy tamin'ny Star Academy tamin'ny TF1 tamin'ny Frantsa iny raha miresaka an'izany tsy hoe ary eo indray ny miara-monja fa manao récupération politique diso be zany tsisy resaka récupération politique zany eo fa malagasy anisa de sady anisa nge tsisy frena indrindra sisy frena fa malagasy rehetra na any anaty tambajozatseraserara de miraba satria zay le izy le fa hoe malagasy a de tokony ifanampy malagasy a manohana ary manampy an'ireny olonireny raha ohatra ka misy azona mpinana azy zay mihitsy anisanga tim tsy zany mihitsy fa malagasy izy zay anankiray indray-pandeha eto mpanomboana ihany aona fahitan'ny député Jerry ny mondial mety mba mirona makany amin'izy ianao fa misy miteny hoe mety surprise sins ohatrohatra fotsiny ny am mondial zany a de tena hoe anisan'ny tiako no mijery mondial ary izy io anisan'ny mahasarotiny a mihitsy ny hoe amin'ny fotoana mondial ohatry zao de misy mahita de misy ny tsy mahita nefa zay zao le tena mampalahelo zay nefa zay zany mbola resahantsika io zay zavatra ianao moa nyteny teo hoe izy ao alaiko a izy any tsy alaiko a ho anahy manokana za tsy mbo maka hoe team mety amiko zany a raha tsy manomboka any amin'ny 8e de finale zany a any vao maka position ko hoe atsy fa raha mbola match éliminatoire dia mbola mijery fotsiny aloha zany za zay le ny député Jerry betsaka ihany koa nohatra zay fa ho hitantsika eo loi de finance 2023 député Jerry ahoana io inona zavatra nitranga atao position en team iny izy iny de aleo ianao mihitsy ny laza azy ya raha ny resaka loi de finance aloha zany a tsy hoe fotoana nametrahana azy sy tsy nametrahana azy a iny efa resabe iny tao amin'ny commission ny tenako dia anisan'ny membre ny commission de finance sy ny économie zany a ao anivony anteny mera-pirenena nandeha tao aminay tokotra nyo loi de finance io tamin'ny herinandro lasa teo iny ary anisan'ny teraka resabe sy ady hevitra be satria ny antony isin'ny commission de tena hoe misy mety ho fanitsina misy ihany koa mety ho fanovana arak'izay zavatra tsy fetezana mety hitao zany a na ihany koa ho fanatsarana an'izay teti-bolam-panjakana 2024 zay zavatra misy nefa rehefa alohan'ny hiatrika an'izany commission zany ny tenanay dia fomba fanao foana moa zany ao amin'ny assemblée nationale lazy ary anisan'ny atatsika hoe fahasairana malagasy ohatr'izao foana vokatr' zay tsy fanitsina tsisy fanitsina na tsisy fanovana zay satria na présentation ministre de tena hoe atsasakady nanaovana présentation le loi de finance de 2023 na manarina ary raha hoe atsasakady zay marina fa amin'ny akapobe ny anaovany an'lizy a fa ihany kosa tokony mba tena hoe mba misy zavatra tokony ho dinihana tsara na misy zavatra tokony mba ho jerena tsara mialohan'izany rehetrarehetra zany fa maninona ny hoe fohy kely le présentation Ramatoa ministre mety misy zavatra tsy tena tiana ho fantatra loatra ao na mety misy zavatra tsy tiana entina anakiana na ny commission na entina anovana na anitsina zany a zay ny fieritreretako anazy aloha rehefa nandeha tao amin'ny travaux de commission nefa dia maro natao hoe député avy amin'ny mpanohana fitondrana zay tsy ao anatin'ny commission tonga nanatrika ny commission tamin'ny fanomboan'izay commission zay a de avy eo tateorina zareo vao miala tsikelikely zany a ary rehefa nandeha ny commission de nametraka fanontaniana daholo moa ny rehetrarehetra de anisan'ny tondrako sy ny député namana sasatsasany resaka momba ny taxa momba ny PPN satria io no anisan'ny mampimenimenina ny vahoaka mpanjifa sy ny vahoaka malagasy a ny hoe mindasa miakatra be PPN amin'izao fotoana zao ary zavatra azo eritreretina sy azo jerena tsara zany zavatra zany raha tena ohatra ka tena hoe jery ny atao hoe sosialy ny vahoaka ny mpitondra sy ny gouvernemanta de tokony mba jerevana manokana zay PPN zay fa tsy nahitana loatra zany ary tsy nahitana fiovana mihitsy a zany zavatra zany de zay no anisan'ny nitondrana ady hevitra kely ary ihany koa nitondrana nametrahana fanontaniana de BDB
no atao hoe nitondra zay fanontaniana zay be deabe no nitondra hoe malomba ahitsy ty ahoana ny tokony mba anaovana an'itya hatrany amin'ny resaka jiramamo zay mbola resahany namana député Alain rehefa avy eo fa anisan'ny nametrahana fanontaniana be deabe reny zavatra reny. Ny zavatra anisan'ny nanahirana nefa rehefa tonga ny atao hoe fifidianana ny zavatra io tsangatanana atao amin'ny commission dia tena lany hoe tsy nasipanitsina tsy nasipanovana le tetibolam-panjakana telo amby roapolo sy arivo. Ny olona hoe iondray zay zavatra ametrahana fanontaniana zany raha ohatra ka tena fa voaomana hoe aloha tsy hovaina le izy inona ny andanina zay indrindra mantsy tokony tsisy travaux de commission raha ohatra ka tsisy lininina hovaina tsisy lininina itsy ary anisan'ny manahirana foana io satria raha ny atao hoe fiakaran'ny tetibolam-panjakana ny amin'ny présidence sy ny any amin'ny ministère sasany na ny amin'ny akapobe mihitsy raha manodidididina niakatra eo amin'ny telopolo isanjato eo zany atao hoe tetibola ho an'ireo ministère sasatsasandreo zany betsaka ane zany de zany zaretrarehetra zany rehefa tena mandeha ny asa na hoe ny zavatra atao dia tsy de hita loatra hoe nakaiza daholo le vola lasa iza maro na nampiasana an'le vola sy ndretrarehetra zany rehetrarehetra zany moa de anisan'ny fety aloha ny hitan'ny olona tokony eritreretan'ny solombavambaoka namana sasa satria raha-pirenena ny le izy ary tena hoe miankina amin'ny fiainany voaka malagasy ka raha hoe ny député namana tsy hoe momba fitondrana fotsiny na hoe hoanina tsy zay ny fidianany voaka an'izy ireny fa tena hoe tena hijery hoe manahoana ny fanarahana maso am'mpanatanteraka tena masoa voaka maro na ve le zavatra tao na ny lalàna lalandiana fa raha ny zavatra hita sy taratra loatra amin'izao fotoana zao de tena hoe manahirana na manara-maso ao izy raha lasa manahirana amin'izao fotoana zao satria raha anakihana fatany fotsiny ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra ohatra hoe anakihana fitondrana foana kanefa aty ampendohana de efa mametra-panontaniana be deabe ny zavatra misy satria tena terena fotsiny zao lanina nandatao amin'ny ataontsika tao amin'ny séance plénière raha de tena hoe mandeha ny adefitra fa misy député sasany mandray fitenena de tena miteny fotsiny alao tonga de lanina fa zavatra efa lany foana any io misy an'izany ngatao zany mihitsy anaty adefitra ao tokony tsy ametraka fanontaniana na iadefitra fa tonga de andao lanina fotsiny le izy de zay an'izany rehetrarehetra zany ny anisan'ny manahira ny solombavamboaka tiako Madagasikara moa dia hitanareo tamin'ny aina manjery fa rehefa hoe zavatra tsy mahasoa ny voaka ohatran'ireny de tsy mandray anjara ary tena tsy mampandany mihitsy ary io moa de raha tsika mahafantatra fa ny solombavamboaka aty de atao hoe vitsy anisa ary nefa na vitsy anisa ary zay de tena mametraka foana ny hoe zao ny tena ilain'ny vahoaka zao ny filan'ny vahoaka ary zao mahasoa an'le firenena zao ny tsy mahasoa an'le firenena miezaka izahay mahafantatra ary miezaka izay tena milaza amin'ny vahoaka malagasy mihitsy izay tsy fetezan'izay de rehefa vitsy zay zavatra tsy anjaranay solombavamboaka tiako Madagasikara tsony ny hoe mety ve sa tsy mety io fa zay olona nandany an'io ndreny tokony tompona andraikitra am'izay tsy fetezana zay fa izay moa zany de marihana fa mivoaka tao anatin'ny efitrano rehefa iroso tam'izay fifidianan'izay ny tao amin'ny séance plénière zany mazava iny vadika kely tsika amin'ny tena hoe fiainam-bahoaka député Jery zany resaka fako eto Antananarivo ianao moa any amin'ny distrikna Avaratrano ianao zany no solombavambahoaka fa na zany ary ianao solombavambahoaka ny Madagasikara ny any amintsika ny Avaratrano aloha tsy ahitana ny ohatrany eto Antananarivo zany hoe fako mivangongona be sy ohatran'izay aona mba fijerinao anio amin'ny masolombavambahoaka amin'ny hoe mpanara-maso ny asan'ny gouvernemanta mpitondra ny tenin'ny vahoaka tena hoe miainao anaty amin'ny fako tena manahirana le malagasy ohatran'le atsy ambany atsy hitanao ngamba marina mihitsy zany na manarina ary tenako moa tena hoe solombavambahoaka voafidy tao Avaratrano fa solombavambahoaka amin'ny Madagasikara ihany koa ary raha tena tokony izy de tokony reo solombavambahoaka namana no tokony resaka an'ity zany zay atao hoe atao anatin'ny distrika ny 6 arrondissement eto Antananarivo renivohitra kanefa tsy maintsy mbola hovozony zareo zay fa ny zavatra hita aloha zany ary fitarainan'ny olona eny an-dalana eny olona namana tena ihany koa mipetraka aty an-drenivohitra de nangataka mba teny ankely député fa tena manakaiky ny tranonay mihitsy reto fako reto fa tena anisan'ny tena hitako raha nandalo tamin'ny Analakely nisy fotoana koa nandalo amin'iny amotan'iny
mandalo aty anosy be aty fa tena misavovona tompoko ny fako ary manga moa zany efa vokatra zao aledisiko fa hiakatra de tena anisan'ny tena ampitombony lalitra eto Antananarivo indray a zay atao hoe sy ny fofony zay atao hoe fivongvongon'ny fako eto Antananarivo renivohitra efa tena mamenatr'olona re olona tena mamenatr'olona ary eto de tena mitodika manokana amin'ny tompona andraikitra satria anisan'ny atao hoe nanaratsiany olona tompony tatana ny tanàna am'izao fotoana zao ny atao hoe be ny tanàna teo aloha zay hoe firesaka fako zay ary io manko rehefa tsy eo amin'ny toerana ianao de mahay miresaka fa rehefa eo amin'ny toerana ianao zay no mafantatra hay ve zao marina ny tena fandehan'ity zavatra ty efa commune tam'izany miatro tena tsisy mpanampy zao izy menakavony eo mbola tsy tao anatin'ny inona moa ty mpikarakara'ny sambyva zany sambyva tam'ireny tao nitokana mihitsy tany ministera de am'izao fotoana zao nefa miverina daholo reo ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra de zay no mametra-panontaniana ary raha fahalalako manokana koa be dehibe reny camion hoe vao tonga reny ka camion mipaka fako reny aiza daholo izy reny zany tsy miasa manala an'ireo fako n'Antananarivo reo fa anjarany ndraindraketra moa mieritreritra eto e fa raha zavatra hita eny an-dalana eny de tena voapirofo fa tsisy mpanala ntsony ny fako eto Antananarivo de zay zany no anaovana antsoavo mihitsy hoe rehefa roviny reo fako reo ndray vao afaka sa anakarama tomobila hafa ndray entina analan'le fako fa nakaiza daholo le camion commune Antananarivo renivohitra tsetsatetsa tsy aritra iny lazainy namana rina teo iny ary netiko nitondra an'izay fanazavana sy atao hoe fitaraina ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra zay fa mino afa tokony ho raisinareo andraikitra ary asa ary farak'izay maika zany satria na ny aretina am'izao fotoana zao fa mianaka ny fako misavovona eo ihany koa na mifofona terak'le izy era am'izao fotoana zao tena mahatsiravona namana rina ary zay no hitondrana antso avo hoe mba jereo malaky ry be ny tanàna n'Antananarivo sy mipiara-miasa aminy io fako n'Antananarivo io fa tena tsy milamina ka le fitarainan'ny olona moa mazava loatra fa tonga de ametefany amin'ny fiadina ny tanàna n'Antananarivo hoe tefa izandray moa zany le fitaraina fa tsy maintsy metefany lay izy de hoe esory le fako sa misy meno ve zany aloha fa tsisy meno amaraparanantsika satria efa tonga ny namana fanisy ny député Alain Ratsimbazafy resaka jirama mampimenomenona ny olo ny eny avaradrano eny anisa mitabataba zay iraisa amin'ny malagasy rehetra io de metraika aty amin'ny baolina tapaka ny jiro de akoatran'le hoe misy ny mahita de misy ny tsy mahita n'le mondial mampalailo le raharaha zay mihitsy le izy namanarina zavatra hita am'izao fotoana zao ary hitantsika teny amin'ny aina manjery teny any faritra itasy any zao de anisan'ny nandoro-pone mihitsy ry zareo ary vokatra zay mba te hijery mondial zay izy nefa tsy hita marina le tena hoe fandraisana ndraiky tsy nijirama azafady atao hoe fizazahoana fotsiny be dehibe fa ny tena hoe fanatanterahana an'le asa sy nydretrarehetra tena tsy eo ary raha nahita tamin'ny vaovao zao de hoe ny tena hoe ny tale sy ny anina mety marary ny sasany eritreretina ihany koa hoe ho asorona amin'ny toerany de hoe misy fitantanana manokana fotsiny zany entina hitantanana ny jirama aloha am'izao fotoana zao zany ny tia nambara zany eto teny hoe vokatry le tsy fisinjiro na resaka délestage na ihany koa hoe mandeha any le courant fa tena 90 degré volta ny courant vokan'le jirama anisan'izany ny faritra lasoriny zay azoko fitarainana foana manodidina le Ambato Malaza Androka amin'iny Amboroy hatrany Ambomandriasoa zay tena hoe manimba ny fitaovan'ny olona zany de io zany no anisan'ny matezitra le vahoaka malagasy ary raha resaka volany jirama moa mbola tanteny namana Alain eo ihany amin'ny resaka loi de finance de anisan'ny mbola mametra-panontaniana ihany izy io namana rila satria ny jirama anisan'ny tena mahazo vola betsaka fa le fanatsarana le ho an'ny mpanjifa sy ny fanatsarana le jirama mihitsy zany tena zéro raha amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zany de zany rehetrarehetra zany no anisan'ny mampalahelo ho an'ny olona atao hoe mijery coupe du monde amin'izao fotoana zao ary
tiako moa miteny aty zavatra ty fa zany coupe du monde zany na mondial football zany na manarina de tena hoe mandritry ny efa taona ny firenena rehetrarehetra na ny mpandray anjara na ny mpandray any lalao de miomana ny am'zany mondial izany zany hoe raha ny resaka jirama no tenentsika eto dia na tsy mandray anjara raha ny ekipa malagasy de tena mandray anjara am'zany mijery zany ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tianambaga eto zany efa tokony efa voaomana tamin'ny heritaona farafaratsiny nefa no manana fikarakarana ny fanjakana ny fandraisana ny atao hoe sary rehetrarehetra io ihany koa ny fikojakojana amin'ny fikarakarana ny jirama am'izay hoe ijereny vahoaka malagasy ny mondial izay fa ty mo tsy fantatritsika ary tsetsika mihitsy hoe ahoana ny fomba hitondrana ny ty Madagasikara ty am'izao fotoana zao fa de ohatrany hoe manakihana foana ny miara-manonja manakihana foana ny mpanohitra kanefa rehefa misy tsy mety tokony ho teneniny le fianakianana nge tsy hoe fanongoana mpanjakana sainatriavina na fanajehana nakotona rahabe fa tena hoe zavatra misy voapirofo hoe tsy mety ty fa mba jereo de tokony mahay manaky an'izay mifanjakana raha ohatra ka tena hoe tiany vahoaka malagasy marina izy nampandroso ny firenentsika marina izy iny ary zay no fotoana ny rahantsika tamin'ny député Jerry Randremolaina isorantsika izy nitondra an'izay fanazavana izay mbava homana ampomeritreritra mandeha ny fotoanantsika fa lasa de lasa no raisina indray zany ny député Alain Ratsimbazaha voafito amin'ny distrika ny Tsimondrano dia hiaraka amin'ny faniry Razafy Manantany isorany député Jerry Randremolaina misaotra tsika rehetrarehetra nanaraka ny eno dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho an'ny vahoaka malagasy ary koa mametraka an'izay mandrapitafa sy mandrapidinika zay indray ho atsika mianakafa dia mirary soa samoten'Andriamanitra tompoko eny ary mitoany ny fandarantsika amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada akoatra an'izany zahatra rehetrarehetra zany moa mbola horesahany namana rehefa avy eo ny teny ray ny eo anivon'ny mpitondra fivavahana teny ray ny eo anivon'ny mpitondra fivavahana ary atao hoe teny mafonja teny ndray aman-dreny teny mila saintsaina ary tsy voindrem-pandeha fa efa matetitetika any ray aman-dreny eo amin'ny mpitondra fivavahana na vefefikaim io na fivondronam-ben'ny eveka io na mpitatana ny FJKM io na mpitatana ny onivon'ny Luteriana io na mpitatana ny onivon'ny Anglikana io fa matetitetika no miteny misy dikany zay fa mba tonga saina am'zany ve zay tokony iantefany na isika rehetrarehetra ihany koa fa matoa zany misesisesy ny fanambarana ataon'ny mpitondra fivavahana ray aman-dreny de misy dikany ao tsy hoe tsisy atao akory ireo mpitondra fivavahana ireo ny FFKM mandresako ao anatin'ny katolika ny fivondronam-ben'ny eveka zany ao anatin'ny eglizy katolika romanina zany matory zareo miteny de misy dikany ao satria zay no andraikany ny any fikamana mpivavahana hafa aloha tsy resako satria samy manany nazy io zany fa ny fanambarateo aloha zany no tiana ho tenenina ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia ho avy eo ny namana amakafaka azy andinidinika azy miarabanao namana Fanira Razafy Manantany Dahoary de miarabanao miarabanao rina sady misaotra anao miaraba ny lalaina sy faly ao ambadika eo namana rehetra ny Radio Mada ny miparitaka era Madagasikara mialatsiny satria sady mbola nikarakara salama kely koa tao ohatrany no sabotsy sy lahady zay mbola tafakisikisina kely am'le rythme an'le baolina satria tsika moa miezaka mame fafapo zany rehefa mampifilafila ny sasany nandainga teo anatrehany voaka tamin'ity resaka mondial ty tena zay mihitsy nandainga sady mampifilafila anjaratsika namitaka de miezaka tsika ato amin'ny MBS zany mba mahazo fafy ny ambiance mba maharaka kely ihany le vahoaka hoe ohatrohatran'izao le ambiance any Katara zao le fizotrany lalao ny tompondaka eran-tany amin'ny baolina kitra de mba zay ny anjara ataontsika zany de mikofokofoka kely manao fandaminana eo zay enina amin'ny rahalahy izavy zany zokobe ireo fiarakotomaro Rina Rabe Mananjara i mareo hiavitra solondray be namana andy de ny tena koa de miaraka amin'ny rahalahy zokobe rahalahy teknisiana Riando Sanda ny ekipa maro be zany akoatrany io zay enina zany tantara de misy teknisiana ao de ny ekipa hatramin'ny mpamily sy ny rehetrarehetra isorana zany zay ny amin'iny fa
am'ty androany ty araky ny vaovao fantatra de natsony eny fitsarany eny ny namana maherylanto manandafy. Inona no antony atsona azy de mbola tsy fantatra satria raha ny vaovao de tsy hoe audience zany na hoe fotoam-pitsarana ny androany ty fa de natsona fotsiny. Endrikinona ny fiantsoana misy fanampim-baovao ve zay mbola ho angoniny eo anivon'ny fitsarana, mety misy antota taratasy hafa ve hoetsehana sa zavatra hafa anton-javatra hafa manokana misy tsy fantatsika fa de miandry ny vaovao samy hafintsika zany. Ny namana maherylanto manandafy zay tsy mitsahatra moa zany ho an'ireo mpiara-miasa aminy akaiky azy no mitondra an'izay hoe courage eo anatrehany zay tolona hatrehany aneponja izay. Tsy maherylanto manandafy fa mbola any anko ary sy tany le ry Biarnirina Marcelin ry mbola Rajona ry Roli Mercia ry Berija reny retraretreny maro mbola aneponja am'izao fotoana zao. Ny namana ny be Elvilla ry tsy afakandro ary afakandro Christian any Mahajanga any marobe reo sahirana am'izao fotoana zao voafonja politika azo lazaina misy ifandirany ara-politika daholo zany lafin-javatra resahantsika zany. Hitantsika eo ny fivoarany fa tsika moa zany hiezaka hifampizarany vaovao raha tratratsika androany de zaraintsika ao anatin'ity fanarany ty. Tsy tratratsika moa izy de hitantsika eo any ny fomba ahafahana mandamina zany retraretra izany fa zaraiko amitsika zay zany fivoarany vaovao retraretra. Marobe ny vaovao azo resahina ho an'ny farany herinandro teo zany fa anisan'izany koa ny tranony anjera tany Amorondavatany, tranony ministera serasera sy ny kolotsaina io volam-panjakana very am' tsisy dikany fotsiny. Roeraoera sy ridetaka moa zany rehefa mitrangany zavatra ohatr'izao de mefitra fa izy ny tena mahavita zavatra tsara fa de potika fotsiny le trano tsisy nininna rava maina le trano de mampalayo le entreprise izany nahazo an'izany tamina marché public zany zava-misy. Ary tsy mbola hoe zany nge fa akoatriny hoe EPP-mpanjakana mitritra mitete efa navoaka ny Transparency International Initiative Madagascar zany akoatran'ny lalana io zao misy lalana any amin'ny Îlot de la Vierge any itasy any zay natao pavé de efa potika tanteraka izy raha ohatra hita mifaly daholo zany de afaka ideratsika raha tsy hita mifaly tsy mampanino zany. Kanefa Morondava moa zany de niantso vonjy ngasy olombava-mbahoaka pihira ny amin'ny grave be ny sécurité de ozy tsika fangatsina vita azy le président de république efa nentinareo nandaniny mbola mpanjakana nandanina fiara-mpanjakana nanaovana tena oeraoera be spectacle gratuit nanindrina ny fahatongava ny Filoha Ravalomanana tamin'ny herinandro tamin'ny Mahajanga lay filoham-pirenena sandoka copier-coller zavatra tena tsy mifanaraka amin'ny etikana fomba fanaovana politika sy ny endriky ny lalàna sy ny fampiasam-bolam-panjakana ny nataonareo tany de zao nareo herinandro aoriana zany miantso insécurité. Fotoana tokony nandaminana an'izany tsy fandriam-pahaleman'izany tamin'ny Morondava, vola tokony nafantoka tamin'izany, fivoriana tokony nafantoka tamin'izany, le aitraitra le zavatra tsy makaiza, le zavatra manitsaka lalàna amin'ny fanolanana ny lalàna amin'ny tômôbilim-panjakana, amin'ny volam-panjakana, amin'ny reny carburant reny sy ny fanetsehana ny olo-panjakana rehetra, zay ny nataonareo sy namaky anareo. Zao nareo atendany aina de miantso vonjy hoe disitsika anay aty Morondava tena tsisy bijery sahirana zay amin'ny insécurité. Akory baba amin'ny zavatra tokony fatoanareo tsy fatoana zavatra kitotono ataonareo ka tsy hoe tsy mifandatsitsika fa tsy hainareo le asa masolom-baboaka, tsy hainareo le mitatana fitondrana fa manaonao foana ianareo. De ny anankiray moa tetsy amin'ny boribory tany fahadimy nanaovana samboady mihitsy nandray an'le volom-pirenena copier-coller. Tena mahagaga mahavarina mihitsy kilala ohatran'ireny no efa ametrahany sasany zay le izy hoe efa amboro efa kanosy retolo reto efa katahotra de zay zavatra rehetra mampiseho an'le resaka fifidianana ho avy eo de aseho daholo de atraiza ny fomba fahatakaran'ny retolo reto lendriky le fahefana eo tanany lalao copier-coller zay tsy hitanao hoe taleta makaiza ny tena taleta de reny natao ny anisa reny tamin'ny sabotsy alina zay nandrombaka ny amboarany Star Academy malagasy iny fa tsy hoe copier-coller ohatrin'iny de iny nentina mitety Madagasikara rehefa aveo de anaovana le solombamboaka samboady manokana mihitsiny de anaovana fihetsiketsehana an-tanimbola sy ny karazany iny moa anazy sy problème zany
fa le hoe atraiza ny fomba fampisehoana le hoe ity samboady ity de ianao ve de copie-coller kely ery de iny ianao de lasa ianao de manao samboady mihitsy ianao de fa filoham-pirenena nandraisana any de iny président tena hoe le olona ho aty tsy mahainy reto olo reto mihitsy ny atao hoe firenena fahefana fitondrana le trois zay fa zany firenena fahefana fitondrana tsy fantatro hoe fahina ny an'le olona fa tena manahirana le izy le fanjakana hafa tsy fantatro mihitsiny fa tena ivelany le conceptana fanjakana état pouvoir na lalàna raha manahirana zany ina ngezy isamboady inge tsy etiketina mandendeha fotsiny iny e mreprésente fanjakana iny mreprésente zavatra goavambe amina endrika zavatra goavambe zay tokony voany iny hame asiny an'zany fahefana sy fahatondrana sy firenena zany fa tsy endrika kilalao kely ery fa kaizy iny amina resaka kilalao ataona établissement scolaire anankiray de misy manao prime ministre eo de misy manao ministre eo de misy manao filohan'ny république eo de zay kilalao kely any ve de avy misy olo mamboaka ray ijory de nde ampiseho anjany mireprésente etany iny e iny samboady iny e mireprésente fahefana iny mireprésente immunité iny andraiky sasadidy zany fa tsy ao mihitsy le olona tena tsy ao mihitsy reto olo reto tena tsy fantako hoe tena misy fomba fitenenana zay hoe vorinazo natala raha tsy maty de fohifohy volo mampalahelo le fitondrana mampalahelo le fahefana mampalahelo le Madagasikara fanjara io moa teneninay foana izahay eto adiny ro sasany any ny anjara andraikitray tenenanay de anjara voaka ny tonga saina am'zavatra ambaratsika fa zay ihany koa manaraka action am'zavatra rehetra zay ataony antokotiky Madagasikara ataony ny RMDM sy ireo rehetra zay mivoy anatin'ny fanoherina zay milaza fa tsy mety ny zavatra ataony zao fitondrana zao ary samy manatsikafina zavatra tsy mety ataony ty fitondrana ty zany ny adidy amanandraikitray tsy fitete alaza korona na fitete ise télé na fitete iteny amin'ny radio tsy zany fa hoe ahoana mihitsy no ampitana le efatra makany avoaka malagasy anampy azay fa nazavako zay rehefa aveo satria misy zavatra ngeza be niodina tamin'ity faran'ny herinandro ty député Alain Ratsimazafy miaraba Andriamatoa Maboaka zay voafiny tetsy amin'ny district ana Tsimondrano faly miarabanao namana faniry ary manatitra ihany koa ny araba ho antsika avoaka malagasy manaraka ny fandarana amin'ity alatsinainy maraina ity ary kompatanana manokana ho antsika any amin'ny faritra Bentsy ny manodidina iny satria any de misy namana tsona hoe Rabenja singara zero am'zany de mitondra radio NHI iny mihitsy zany namana faniry manaraka atsika manaraka atsika tsy tapaka amin'ity fandaran'ity isanandro zany dia hoentiny zareo NHI mihitsy ny radio mba ahafahana manaraka n'ity fandarantsika ty toraka zany ihany koa ny any amin'ny faritra Ambohijoika tany etikely ary tsy tonga maro zareo tamin'ny vehivavy tamin'ny savotsy teo niaraka tamin'ny banderole misy de kopakopatanana ho anareo satria vitatsika kopatanana mihitsy ho an'ireo ekipa vehivavy rehetra zay tonga niatrika tamin'iny andro fitsingerena ny atao hoe taona nijoroan'ny Brown ny vehivavy tiako Madagasikara teto Tsimondrano iny zay nakalazaina moa zany fety zany tany amin'iny place de l'amité Ambanjobe Bongatsara iny sy ankasitrahantsika rehetra zay tonga nanome voninahitra izany lanonana izany iny tafety be ny hafa aza moa membonahitra maika ny antena va de izay indrindra aloha tonga de zay député Alain Ratsimazafy afahantsika am'izay rehefa aveo mivalapatra amin'ady hevitra maro nafana teny amin'ny place de l'amité tena arabaina aloha zany ianao sy ny ekipa de ny vehivavy ty matariany Ravelson Fanja efa mivahiny teto i président Fanja Ravelson ny ekipa rehetrarehetra misy de arabaina de ahoana sy ahoana mikasika an'iny député Alain Ratsimazafy fa mialohan'izay de ndao alohatsika alefatsika ty vidéo ty mirakitra n'izay raky tsara ny vehivavy ty tamin'ny sabotsy zay manana vina sy targetra mazava ny vehivavy Tima Atsimondrano fa nampy napetraka tao anatin'ny eritaona ny joroana izay ny fantarana ny fikambanany antoko andrafitra ny komina 1 ao anatin'ny distrika na Atsimondrano tratra ny tanjona eritaona ty aorina ary porofony zany ny fisian'ny solotena tonga maro isaky ny komina niatrika ny fankalazana ny faheritaona androany tsy fantarana ny antoko fotsiny any fa teo ihany koa ny tetikasa ho fampandrosoana ny mpikambana tsirairay avy miezaka isika mijery ny ara-tsosialy zay nitsinjo kokoa ny maha olona de teo
ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana izay notanterahantsika ary ao anatin'izao fotoana izao ihany koa mbola iarahantsika mahita fa nampidirina tao anatin'ity fotoana ity izay fizaham-pahasalamana maimaim-poana izay. Dia teo ihany koa ny fiofanana arak'asa izay hita fa mandamina kokoa ny fiainantsika andavanandro isin'ny vadinasa ho an'ireo vehivavy izay mila izany efa nisy tany amin'ny komuna maromaro hiditra atoato ihany koa zao tsika iofana amin'ny lafin'ny fianarana ny savony. Dia tsy adinontsika ny tontolo ambanivohitra ihany koa hojery efa hitantsika eny amin'ny nisy fotoana efa nanao an'izay resaka tontolo ambanivohitra izay tsika. Dia ho amafisitsika ny resaka sosialy amma vehivavy manao politika atsika dia tsy adino ihany koa ny fiofanana ara-politika. Mandeha foana izay fiofanana izay ary efa mikasa atoato velarina akaty amintsika ranosiasy teo aloha nataontsika tao belera tao izay ny rahantsika tamin'ny tetikasa izay rahantsika malala fa ny vehivavy mendrika vehivavy mamiratra no entintsika ao anatin'izay. Dia isokatra ho akaty Atsimondrano indray izay tetikasantsika izay amin'ny tetikasantsika manaraka atoato zany. Hiatrika zava-dehibe ny firenena amin'ny taona ho avy dia ny fifidianana. Tsy afaka miala andraikitra ny mpikatroka indrindra fa ny renim-pianakaviana izay isan'ny miatrika ny mafy ankehitriny hoy ny solombavambahoaka Alain Ratsimazafy. Isika izao no afaka hanova izao tantara misy izao. Ankoatr'izay dia mila miomana sady amin'ny kongresy regionaly ny tima Atsimondrano rehetra manomboka izao. Ilaitsika aloha ny fampiroboroboana ny antoko izay natsanga ny filoha Marc Ravalomanana. Faharoa dia tanjosika ny famerenana ny filoha Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Ny fahatelo inona ny ahafahantsika mifampizara ny soa imbonana ho antsika. Izay ny anton'ireny asa sosialy sy fanabeazana fiofanana sy ny sisa atao reny. Dia mba manentana antsika zany anaraka an'ireny fiofanana samy hafa ireny tsika mba ahafahana mitsindro ny lafiny ara-tsosialy eo amintsika na eo aminareo vehivavy moa marimarina kokoa. Tsara raha mampafantatra antsika fa amin'izao fotoana izao dia misy ny tetiandro izay atao manerana ny nosy mahakasika ny fanatanterahana ny kongresy regionaly. Izany hoe ny kongresytsika zany dia andeha isaky ny faritra ka tsy ela dia hanomboka ny faritra any atsimo ary mamarana azy neto amin'ny faritra Analamanga. Sy amin'izay fotoana izay ihany koa dia tsy maintsy anasana antsika rehetra hiatrika an'izany kongresy nasionaly ny antoko-tiky Madagasikara izany. Nisy ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana nandritra izany izay tsikaritra ho ny laharana tokoa. Na izany aza fankalazana ny faheritaona ny ijoroany ny vehivavy tia no natao. Nisy noho izany ny fampizarana mofomamy ho an'ny rehetra tonga teny an-toerana. Nisy ihany koa ny valopina tolotry ny vadin'ny solombavambahoaka mba entina ampiroboroboana ny asa sosialy ho fanampiana ny mpiarabelona ataony antoko eo anivony fikambanan'ny vehivavy tima. Ny masoandro mody no nampalahelo ho an'ny vehivavy tima Atsimondrano nandritra ny fankalazana androany ity. Dia arabaina aloha zany ny distima Atsimondrano ny vehivavy tima Atsimondrano na vitany ny hetsika lehibeny Raimbazo efa nisy an'iny depute Alain Ratsimazafy ny tena hoe amin'ny tinanao angambany sady anakatonana ny adihevitra iny dia hiditra zavatra fitsika ny amin'ny tinanazy angamba aloha dia ny hoe ny fankasitrahana ny vehivavy tiky Madagasikara eto anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano satria navitrika dia navitrika izy ireo hitantsika ny fahamaroany izy ireo tamin'ny tonga ny commune 9 ary hitantsika antsary izany zavatra nitranga tamin'ny asabotsy zany faharoa dia tena ao ilay fahavitriana amin'ny hoe fandraisana andraikitra satria hitantsika fa raha tsy nisy ny fanetanana sy ny fitaomana nireny olona reny anana an'izay hoe fahavononana zay iombony ao anatina andro anankiray sahala amin'izao dia zava-poana ihany zany raha ohatra ka tsy nisy ny ezaka nataon'ireo mpikatroka reo ka isorana lehibe ireo braondry indrindrindra eo anivon'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano vehivavy ary koa ny rafitra any amin'ny Fokotimany izay efa tafatsangana avokoa ny aty anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano amin'izao fotoana izao ka mahatonga n'ireny fahamaroan'ny olona izay atao hoe mahafinaritra reny no mahita azy satria tena hita hoe miaina sy velona ny antoko tiky Madagasikara zany atao anatin'izany distrikta Antananarivo
Atsimondrano zany. Ny zava-dehibe faharoana manafaniry de ny hoe tsy mijanona maha hoe pikatroka tiako Madagasikara fotsiny any ara-politika ny mpikambana fa mijery ny lafiny ara-tsosialy nyreo mpikambana tsirairay ihany koa zany ny aty anivon'ny birao ary teo moa zany araky ny nambara teo de hoe nisy mihitsy ny tolo-tanana aloha natao zay nataony ny madamako moa zany tao anatin'ny fotoana iny nanoanana andreo etsika sosialy samihafa zay ataon'ireo vehivavy ato anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano satria ilaina no mampiakatra ny ara-tsosialy sy ara-toekarena n'ireo vehivavy reo satria maro amin'izy ireo no tena hoe miady amin'ny tsy fahampiana eny anivon'ny tokantrano tsiray avy dia ezahana mamahan'ireny olan'ireny eny fa nahatra amin'ny fizaham-pahasalamana fantatsika fa misy ny fandaniana tsy maintsy atao manoloana an'ireny, misy ny fanafody maimaimpona zay omena andreo tsy salamaka mifanaraka amin'izay atao hoe aretina manjo azy zay ny fanafody misy eo an-tanana dia maimaimpona ny fizahana sy ny fanafody omena andreo tsy salama zany. Dia izany rehetrarehetra zany de tena hoe ao anatin'ny tanjosika mihitsy ny fampivelarana amin'ny akapobeny ny maha-olona eny anivony zany hoe antokontsika tiako Madagasikara izany. De averina ihany zany fankasitrahana ny vehivavy Tima eny Atsimondrano amin'ny commune 9 de tarihan'ny filohan'ny Fanja Ravelson. Député Alain Ratsimazafy rehefa miresaka Atsimondrano ako raha ny fantatra ny faran'ny herinandro teo tany amin'ny faritsy Itasy tany de tesitra ny olona mikasika aty jirony Jirama ty de nisy nandorondoro zavatra kely teo amin'ny lalana hitosy matetika zay ao anatin'ny distrikta Atsimondrano no menomenona amin'ity resaka Jirama ty tsy fantatro tao anatin'le loi de finance io ny sary zay niseho tany Antanety-Mohangy Analavory Itasy zany lalana zay azo any Analavory ino no ahitana an'izany maneho sy fahatezerany olona ary tany maro lamby ihany koa vokatra zay hoe te ahita mondial zay de tesitra de nandoro ny Jirama ny tety amin'ny faritra Itosy taty matetetika misy na votovony iny de zao tonga ny Itasy le izy mampanabe ny any le hoe miparitaka manirina Madagasikara lay etsika sala am'zany am'le fahasorenana lay mpitatana atao amin'ny angovo moa zay mitsabaka amin'ny Jirama mihitsy ato zay fantenen'le syndicat Jirama hoe aza tsapahana ny anay fa nareo nge manimba anty dia amindra mpiasa 700 taorina ny tombana nataon'izy ireo niaraka amin'ny filakevim-pitatana zay zavatra tokony hoe zareo mihitsy ny nanovana tombana efa nitorantsika adevitra zay fa vao vita tamin'ny herinandro iny lay loi de finance sadasada nitereko matsaka ohatran'ny voalobotsasa io moa zany maro anisa de mpanangatanana bloky manaraka eny any ao anatin'ny raha tahaka izao tsy maintsy mamerindesona ny zavatra ataony ny lehibeny de na de tsy mamaky tsara aza na de tsy mahafantatra ny nambaindainy aza mino député Alain Ratsimazafy fa nresahana atao anatiny iny teti-bola-panjakana 324 no anjara volany Jirama ndray kamelomana ny Jirama anosehana ny Jirama nefa de tena mafy be ny délestage manerina Madagasikara tsy fantatro Atsimondrano ve mbola miana zany tantarainy député Jery teo ny avaradrano mafy be io généralisé fa asany Atsimondrano ve député Alain misaotra anao na manafaniry ary nanao fanadiadiana mihitsy ny tenako mialohan'ny ekarana teto amin'ity fandarany ty androany ho any Atsimondrano manokana ho amin'ny faritra Itosy sy ny manodidina iny zao na manafaniry de intelo ny tapaka ny jiro ao anatin'ny ray andro ary maharitra adiny ray ora sasany ary rehefa amin'ny ariva no mitranga zay fahatapahan'izay de ora maro no isehony zay fahatapahan'izay zany fantatsika ny vokadratsy ateraky zany fahatapahan'izany eo amin'ny asa mandraharandreo olona zay mampiasa herinaratra dia potika tanteraky zany hoe endrika fidiram-bola eo anivon'ny tokantrano tsirairay zany any amin'iny faritra ambany ala sy ny manodidina iny atao amin'ny faritra Itosy ihany zany zavatra resahako zany na manafaniry mahakasika ny rano manokana dia any amin'ny 2 maraina ka any amin'ny hatramin'ny 5 maraina any hoany mba ahitana rano mandeha ary tsy atao hoe ivalaparana akory zany rano zany na hoe mahampy fa tena zara raha mandeha dia tena ila arana ary maro be ireo bidon hitatsika milahatra amin'ireny tobo famatsin-drano reny zany manodidina ny Itosy iray manontolo any amin'ny faritra alatsinainy Nambazaha any atao anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano ihany zany na manafaniry ho an'ny jiro manokana
de nanomboka tamin'ny 7 ny volana novambra ka mandrak'izao tsika amin'ny teny zao zany hoe hatramin'ny androany 20 ny volana novambra efa 7 andro eo zany na herinandro mahery tsy misy jiro mandeha any tompoko commune Alatsinainina Ambazaha commune Alatsinainina Ambazaha ary zay ny tena mahasorena ny olona mihitsy zany fa inona ihany ty zavatra ataon'ity jirama ty ary hitantsika moa any amin'ny tambazotra tserasera fa tsy de misy miantso jirama tsony izy io fa de hoe jiramaty zay no iainan'ny olona am'izao fotoan'izao ka tena anaovana an'ilay antsoavy mihitsy satria matoa zahay solombavam-bahoaka eny anivony ny anteny miaram-pirenena manaramaso an'ireny teti-bola zay ampiasaina ato amin'ny tany sy ny firenena reny dia noheverina fa hiteraka vahaolana amin'ny zavatra manjoan'ny vahoaka zany ohatra indrindrindra amin'ny lafiny hoe famatsiana ny jirama amin'ny sehatrara-bola voalaza tsara ao anatin'io lalàna ny feny teti-bola 324 zay lany tamin'ny alalan'ny ataontsika hoe fananganan-tanan'ireo maronisa na ihany koa ny fandaniana keriny an'izany lalàna amin'ny feny teti-bola zany na manafan'izy zay efa nitany saina teo dia mahatratra 537 milliards ariary tompoko ohatrinona 537 milliards ariary ny vola famatsiana any jirama amin'ny taona 324 subvention zay amatsiana zany amin'io jirama io ary ihany koa andoavana ny apahana andreo vitsoloka ho an'ireo orinasa zay akany jirama solika zany tiana nefa ny manamarika fa 500 isanjato ny malagasy ihany na manafaniry no mba misitraka an'izay hoe herinaratra avy amin'ny jirama zay ka hitantsika amin'izay ny atao hoe efa vola tsika vahoaka malagasy anampiana n'izany jirama zany kanefa zao ny vokatra azotsika de hoe hoe tsirariny ary tena tsirariny raha ohatra ka zao ny mba avaliny mpitantana n'izany jirama zany sy ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy satria tena azo lazaina okizy fara mihitsy le vahoaka satria na tsy eo amin'ny tsy fahitana zany amin'ny fahitalavitra ohatra amin'ny tsy fahafahana ihany koa mampiasa fitaovana zay mandeha amina herinaratra hafa toy ny poste soudure sy ireny fitaovana atao hoe fikaraman'ny vehivavy amin'ny taovolo sy ny sisa dia maro ny asa tsy mandeha vokatra zany fahatapahan-jiro eto amintsika zany zay no atao hoe antony ireny etsika isan-karazany reny raha ho anatsimo-drano manokana de hitantsika efa nisy etsika lehibe nataon'ny mponina itosy tamin'ny faraparany herinaratra teo tamin'ny zoma teo zao dia nisy koa ny atao hoe etsika nataon'ny teny amin'ny faritry vodivorona sy manodidina iny satria efa tena tsy zaka itsony zay fahatapahan-jiro mihoatra ny fefy ka eto zany de tsy sasatra izahay manaovana an'izay antsoavo an'ny tompona ndraiky zay aoka ametra-pelana rehefa tsy ahavitanareo fa potika le firenena ary atao hoe ny fiarin'le malagasy kely de tena hoe ezahanareo pitehana mihitsy ve sanatriny vava satria raha izao zavatra hita zao de tena tsisy andro miratra ho an'le vahoaka ary natao hoe fotoana mba indre mandeha ao anatin'ny efa taona raha mba isina mondial zay mba isinny hoe fakan'ny malagasy atao hoe fafiny am'izany hoe fitiavana baolina zany amin'ny mondial dia maro ny faritra zay ahitanan'izany fahatapahan-jiro sy rano zany ka manao antsoavo amin'ny tompona ndraikitra trany zay manoloana an'izany olana goavana sedrain'ny malagasy mahakasika ny jiro sy rano eto Madagasikara izany le eo anivo ministera moa zany de miala ilany aty am'le hoe anao tombana ho an'le mpitatana eo anivon'ny jirama ngiatale général tsy say lasa tsy say hoe eto atoerana marary ny covid mbola verina iasa ihany fa tsy miandry an'izany zahay ozy ny ministera fa ny filahakevim-pitatana korotana ambony ambany le izy ary nakorotany reto olo reto zany rehetrarehetra zany ny sasanao anatin'le staff ndray lasa mizara lapadera everiny fa zay ny asa ministera everiny fa zay ny asa ministera de makamaka sary de mizara an'izany amin'ny Facebook de zany hono natao hoe velo rano faharo asa faran'izay maivana indrindra asa faran'izay azo atao manoloana ny te ahoana no ahafahana manao redressement tanteraka tontolo ny jirama ahoana no ahafahana mamokatra an'reto resaka sanatala hidroalika sy ny sisa
zany zavatra tokony ketrehany zany na ninona ny hafa rehetra navita fa maninona reo faran'zay tsy mahavita nefa ianareo farany matikambo palahelo mampime de ty moa mitoy an'ty le izy député Alain Tsimbazafy nisy fanambarana tamin'ny farany herinandro teo eo nataon'ny FFKM de arahantsika am'izay satria miteny rehetra am'izao zay na maranantsika n'ity fandaran'ity alefaso kely falazafady ady amin'ny fahalovana eto amin'ny firenena izay miseho amin'ny endriny maro io noteboka voalohany nisongadina tao anatin'ny fanambarana navoakany teo anivon'ny FFKM omaly nambaran'ireo filoham-piangonana efatra miralahy fa tsisy fandrosoana miorina ambony fahalovana satria ny fahamarinana manandratra avy ny firenena mahatsapa ihany koa izy ireo fa mihavery ny sotoavina mahamalagasy vokatra izany mahitsy ireto farany noho izany raha nilaza fa toetsaina mandala ny marina sy ny rariny mandrakariva no tsy maintsy volena anorenana firenena vanina ahafahana manatanteraka izany miantso ny mpitondra sy ny vahoaka ny FFKM mba hanarahan'izy ireo ny marina ary asa sy hikatsaka mandrakariva ny soa iombonana fa tsy ny tombontsoa ny olombitsy noresahany teo anivon'ny FFKM ihany koa any mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny faharavan'ny tontolo iainana izay tsy avy akory fa avy amin'ny nataon'ny olombelona ihany araka ny voalazan'izy ireo toetsaina tia mandrava sy manapotika noho ento miaina hoy ireto ray aman-dreny-piangonana ary kolotsain'ny fako noho ny ivelomana tanaty fiarahamonina ka ny heverantsika ny hafa ho tsinotsinona sy ny tontolo iainana ho tsy misy lanjany noho izany ny antso ny fiarahana misy alahy ametraka toetsaina momba n'asa anavao ny tontolo iainana izay antoko ny aina sy ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fambolek'azo fanadiovana ny tanàna sy ny maro hafa ihany koa ny ao anivon'ny FFKM farany ny resaka mikasika ny fahantrana lalina misy eto amin'ny firenena asiana ny akamaroan'ny voaka malagasy ihany koa ny FFKM nahitsy izy ireo raha nilaza fa tokony hatsahatra ny fifampiantsiana afa ny firaisan-tsaina hikatsahana ny mahasoa ny vahoaka malagasy no tokony mahasoana tao anatin'izany fanambarana izany dia nanentana ny rehetra hivonina sy hitrotro ambavaka teny izao ny fiaonam-be hiantsoan'ny FFKM ireo zanany ihany koa ireo filoham-piangonana efatra miralahy tena zava-dehibe iny taorinan'iny a de ny teny koa ny fivondronam-ben'ny eveka eo anivon'ny fiangonana katolika romana fa fantatra koa zao justice pe ihany koa dia namoaka fanambarana député Alain Tsimbazafy raha aman-dreny mpiangonana fikambanana eo anivona fiangonana no miteny am'izao fotoana zao azosika resana ve makasika zay zay fa vaovao eo tanatsika député Alain Tsimbazafy ary de manaraka tsara tsika satria vaovao lehibe reto vaovao reto raha fitinina ny zavatra nyresahany teo anivon'ny FFKM teo na manafaniry dia voamarika mazava tsara ny hoe tena manjaka ny fahalovana eto Madagasikara ary ao anatin'izay fahalovana zay dia tsy misy ny atao hoe fitandronany zany fahamarinana zany ary indrindraindrindra amin'ny resaka hoe tsy fanomezana asina ny ray aman-dreny zay hita zany am'izao fotoana zao fa tena manjaka eto amin'ny tany sy ny firenena zay iainantsika akoatran'izay dia raha fitinina ihany koa no lazain'ny fivondronam-ben'ny eveka zay namoaka fanambarana omaly alahady fa 7 ny volana novambra dia hoe mbola manamaritra indrindraindrindra am'le hoe manjaka ny kolokolo eto Madagasikara ary miseho amin'ny endriny rehetra zany ary misy ozy izy ny atsotsika hoe tsy maty manota mihevitra ny tenany ho tsy azo atao ninonino noho ny fananany vola sy ny tanjaka ara-pahefana zany ny fanamariany avy eo amin'ny fivondronam-ben'ny eveka ary ery ambany ary izy dia nametraka afatra manokana ho an'ny mpitondra fanjakana ny hoe eno ny marary ny vahoaka satria tsapany zany fa ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao dia minimarenina ve fa tsy mamaly mihitsy andreo ataontsika hoe filan'ny vahoaka am'izao fotoana zao ny asa mandrara azy ataony nefa dia matoa ny mpitondra zany napetraky ny vahoaka tamin'ny alalan'ny fifidianana dia hamaly an'ireo etaetany ary hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena dia hitantsika moa ny zavatra misy am'izao fotoana zao ary tsy mifanalavitra am'izay ihany koa na manafaniry ny tao anatin'ny hoe ny fekevitra navoaka ny justice pe raha ny fototra tamina loha hevitra mahakasika ny hoe ny sora-pahaterahana zay ka tanterahana am'izao fotoana zao zay ametrahan'izy ireo fiahahina kely zany manoloana an'le hoe aokotsika anara-maso satria na de zo fototra ara ny sitraka an'izany sora-piakonana zany dia ahina ihany koa no mety hoe fizarana maro malina kokoa angamba sora-piakonana zay tsy tokony olona hisitraka an'izany
ao ihany koa ny sehatry ny fananantany de ny mariany justice pe fa saika tsy mahatoky ny tompony andraikitra intsony ny vahoaka manoloana n'ity fananantany ity ary maro ny tanin'ny vahoaka malagasy zany atao hoe efa noajariana mampolo-taonany maro sy nositra fa tapika eo dia misy misandoka ho tompony zany ary rehefa miditra ny anivon'ireny sampanaram-panjakana toy ny fitsarana sy ny sisy reny dia resy foana le madinika manoloana an'izany resaka fananantany zany narenakibony tany de ny mariany justice pe fa tena tsy misy ny fampiarana amin'ny mangarahary atao amintsika fa zay olona manan-karena na manam-bola ihany na manam-pahefana no tena misitraka an'izany arem-pirenena zany ary atao hoe tantely hafadrakotra izy amin'izao fotoana izao ary farany no nitsindrininy teo anivon'ny justice pe de ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara zay tena manerana ny nosy efa nitany saitsika tamin'ny fiandohany ny fandarana teo niaraka tamin'ny namana solombavam-bahoaka Jerenandrembolaina sy Irina Rabe Mananjara teo zay endriky ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy zay indrindrindrindra de hoe tsy nisy tao anatin'ny taona maro zany fanapahan-doha zany ary ny fakana mason'olona zany eny fa na dia faty efa voalevina any am-pasana ary dia misy indray misikotra zany ary alaindry zareo any karazan-taova samy hafa izay hitatsika fa tsy mbola nisy na tany malagasy zany zavatra rehetra zany na manafaniry kanefa de hitatsika amin'izao vanim-potoana ainantsika zao ireny rehetrarehetra ireny zany ny fanambarana samy hafa na ny fiaikevitra ny voaka tao anatin'ireo fivorin'ny FFKM ny fivononam-ben'ny eveka ary ny justice pe zay dia mametraka avy hatrany fa tandondozy Madagasikara amin'izao vanim-potoana ainantsika zao ary mitarika makany amin'ny hoe ny fahalovana sy ny kolokolo de tena manjaka ary misitona ny sain'ny vahoaka malagasy manoloana an'le hoe aokotsika mba hanana fomba fijery iabo zany ary hijery amin'ny fomba mahanan'ireo olonan'ireo raha te hanana an'izany hoe firenena vanona sy firenena mandroso izany ka reo ngamba namana faniry no azoko amezana andreo karazana fanambarana samy hafa zay novelabelarintsika teo aloha reo miiba zany na moin negatif ary maloka tanteraka zany ny toerana misy a Madagasikara satria ny FFKM moa zany tena efa nametraka hoe zao tokoa le lalina misy le firenena ary tena misy afatra no meny amin'ny fitonam-panjakana ohatran'izay ihany koa ny teo anivo fivondronam-ben'ny ebeka ny justice pe de ohatrany mandravona ny ara-tsosialy ny vahoaka marary isan'andro san'andro ka raha ohatra mpitondra tsy ho tonga saina am'izany de efa tsy fantatsika hoe tena mpitondra ve indrindraindrindra ary ny vahoaka iantraikany ny afatra tokony isaina sy ijory ihany koa de zava-dehibe zany eo anatrehan'ny zavatra zay iaina ny isan'andro zay marary tena mita antsika député Alain Tsimazafy satria raha fihezitsika izy de miteny daholo ny rehetra amin'izao fotoana zao mame afatra amin'ny rehetra amin'izao fotoana zao miloko mena ny témoin amin'izao fotoana zao zany hoe ny mari-pahafantarana zany dia miloko mena dikan'izay rehefa miloko mena dia zava-doza izany fitondrana ve zany tsapa-mpitondra ve zany eken'izy ireo ve zany sa mbola le fikonokononana any ambadika amin'ny foana amodika amin'ny mpanohatra angaladia amin'ny alalan'ny fampelezan-kevitra melon'ny fotoana hanapatra fahefana hampiasa ny volam-panjakana amin'izay tiany hanaovana azy ary dia noho ny fahalovana ny kolikoly sy ny fanondranana anatiny ny arem-pirenena député Alain Tsimazafy amarana azy tsika amarana azy tsika namana faniry ary mitondra ny fankasitrahana ho an'ny tsika zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany etam-pamaranana dia manao antsoava amin'ny fijoroany rehetra amin'ny fandraisana andraikitra tandrify manoloana ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao satria firenena raha manana ary atao hoe tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy ny fijoroana amin'ny marina ny filazana amin'ny marina ary ihany koa ny ataontsika hoe ny fandraisana ny andraikitra tandrify ka etam-pamaranana namana faniry de mbola manentana foana amintsika vahoaka malagasy indrindra tsika fenotona mba hisoratra anarana ao anatin'ny lesy-pifidianana tsika maninona no mahatonga manentana an'izay foana satria ny fijoroantsika dia ahafahantsika manova an'izay hoe tantaran'i Madagasikara zay ary amin'ny alalan'ny fifidianana zay ekeny rehetra sy mangarahara no
anehoantsika ny safiditsika anovantsika ny tantaran'ny Madagasikara amin'ny vanim-potoana anaovana ny fifidianana izay irarinany mba andehanana zany amin'ny taona 2024 ametrahantsika ny safidy an'izay olona iverintsika fa mendrika sy tena afaka ny ampandroso an'ity fireneny ity. Mametraka ny veloma mahafinaritra tompoko. Fifankasana ny député Géry Randriamolaintsika voavidy teny Avaradrano sy député Alain Ratsimazafy teny Atsimondrano ny ara-dalana tamintsika teo. Etona dia anaovana ny fialatsiny tsy afahana mamaky ireo somaisy be da be na hoe afatra izay nalefantsika tamin'ny laharana 34/12/940 na aotra 430-270 izay mahazatra antsika satria dia tery ny fotoana mbola apetsaka ny zavatra tsy maintsy mbola ho alamina zany sy ny fandrindrana ny fandara-potoana iverina fa rehefa misy fotoana malalaka dia vakina avokoa reny afatra avy any amintsika ireny dia hotohizana ho an'ny rapitso indray ampanarahantsika sy ampiandrasana izay mety vaovao hipotra indray amin'ity androany ity hiverenantsika rapitso talata solombavam-bahoaka hafa ary dia devitra hafa sy vahiny hafa indray no hoentintsika ho anatin'ny fandarina miara-manonja fa atreo aloha ny androany makasitraka tobokola makatela indrindra toboko avy. Veloma toboko.